Alarby 3 aogositra 2020 andro vaovao indray no hitsahantsika amin'ity anio ity anterina ny arabo mbampirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina manaraka ny miara-manonja MBS radio mata isaorana ihany keo ilaina ary satria raha tsy izy dia tsy afaka miserasera amin'ny alalan'ny izany televiziona sy radio sy ny Facebook sy ny YouTube izany isika mianakavy amin'ity miara-manonja amin'izao andro vaovao izao araba izay tsy misy anavahana fa ho antsika mianakavy ary dia arabany manjaka miadana nitondrantsika azy toy ny mahazatra samy mahazo ny lafivalo hatrany andafin'ny rika ny fandeha ny fandarantsika amin'ny tia indray mitoraka tia eo ny famakavakana toy ny mahazatra eo ny fitondrana vaovao maro samihafa ary reny vaovao ireny dia alalintsika araka izay tratra mihitsy mba ampazava azy tsara mba hampazava azy satria rehefa tsy mazava ireny toejavatra ireny dia indraindray isika mety hoe mandray amam-bolony na hoe etiketi-po fotsiny malagasy raha teo ohatran'ny etiketi-po izay ohatran'ny mora atao hoe misaindoatra kanefa ilay hoe misaindoatra atosika ilay fo zany dia atao hoe mety tsy tena afantarana ny tena izy fa tonga amin'le fitenenana hoe taidrono mandroatra fotsiny fa tsy mahafantatra hoe inona ny tena ao ambadika zany rehetrarehetra izany ka dia hoentisika eo ny famakavakana maro samihafa namana fanira zafimanantany mbola ho avy eo fa ny andalana any izy ny député fetra ihany koa raha ny programa eto zany zay lehibe ny groupe parlementaire antika Madagasikara ao nivon'ny parlementa izay solombavambahoaka lany tamin'ny alalany antika Madagasikara tao amin'ny boriboritany fadimy dia mbola hiakatsehatra eo ihany koa ary efa eto keto ny ampisehatra rehefa laripitaka an'izao andriamato motarson alleloia mananjavatra maro holazaina izy ao anatin'izay fa ny ambaran'ny besin'ny maro amin'izao fotoana izao dia ny hoe lazao ny marina miantefa any amin'iza izay fanontaniana izay miantefa any amin'ny mpitondra fanjakana inona ny tena marina fa aza konokononina ity fiainam-bahoaka ity inona ny tena marina ny momba ny resaka solika momba ny resaka jiro momba ny resaka rano momba ny resaka tontolo-piariana eto Madagasikara momba ny vola le vola teneniny eo le vola le hoe any amin'ny kitapom-bolam-panjakana le vola ampiasaina etsy sy aroa zany fa atao tena memandroso makany amin'ny fahantrana miafarany amin'ny fahafatesana ilay fiainam-bahoaka reny ny teny tosy reny ny tranga omaly reny tsy taton'ny olona intsony ity fatapahan-jiro lava reny ity dia nidiny eny amin'ny arabe ny olona io zany tsisy hoe nisy nampirisika na hoe nisy hoe nikopakafo tsy zay le izy fa mandeha ho azy io ohatran'le afo be mirehatra any Eropa io rehefa mafana dia mirehatra ho azy ny bozaka sy ny hazo any Eropa taka ny tany Frantsa ohatran'izay ihany koa tompoko ny resaka sosialim-bahoaka rehefa miamafa ny krizy rehefa tsy tanty itsony dia eny an-dalambe no iafarana voateny tosy iny iny niarana itintsika mianakavy le omaly voateny itosy iny fa ity fatapahan-jiro ity zany tsy hoe itosy rery fa tamina faritra maro mihitsy efa misy moa ny filazana maro samihafa fa ny filazana ataony tompona andraikitra filazana ihany zany fa le fetraikany eo amin'le fiainam-bahoaka iny ny tena goavam-be ary raha toane ka natao ny kaje ny amin'ny fatiantoka izay zakain'ny olona sy ny isa-tokantrano sy ny amin'ny resaka asa-piariana vokatra ny fatapahan-jiro sy ny tsy fisin'ny rano efa amina miliara efa tsy voaisa intsony ny fatiantoko ny tokantrano fatiantoko ny asa-piariana iza ny tokony andohan'izany satria raha hoe toeram-piasana anankiray tsy miasa mandritra ny atsasakadiny fotsiny dia efa fatiatoka zay ohatrinona ny vola tokony hiditra amin'izay nefa tsy tafiditra dia eo ihany koa ity tsy fisiny ny solika ity
milaza ny tompon'andraikitra amin'ny anao manjery amin'ny fampalalambo avao mitirotirony eny amin'ny tele eny hoe ampy ny solika ianao nefa mandeha mivoaka ny trano mandeha amin'ny fiarakodia atao tsisy gazoaly efa hatramin'ny latsinainy io zany député Jerry nyteny teto akaiko teto député Navaradrano tara fa hoe ahoana nareo député Jerry ny tara ka mbola nitadiky solika eraky ny toerana marobe nefa rano moa nahita any ianao zany mivoaka an-trano tsy malaly ininona ny zavatra atrehanao zavatra hafa satria maheno ny olona hoe ampy io sinsisa araky ny tenenina teo hoe mitirotirony eny amin'ny tele eny miteny any amin'ny gazety miteny any amin'ny radio hoe ampy tsara tsy misy olona mivoaka ny trano anao tsy misy le izy fa mbola miodikodina ary ianao zany mandeha miodikodina iny eny mbola mandany lasantsy koa ianao raha mitondra fiara mandany lasantsy ianao mandany gazoaly ianao mandeha amin'ny station anankiray tsy misy mandeha aritsy izy dia lazaina ndray fa hoe rehefa ohatra ane ka taitaitra koa ny olona de lasa hoe mitangorona mamonjy ny station de izay koa mahatonga an'le hoe tsy fisinana ohatran'izany le izy efa iainana isan'andro ilay problema ary ty tsy filazana mariny ty fa konokononina any io ny tena mahasorenany olona ihany keo io lazao mariny hoe inona ny tena marina inona ny tena zava-misy ao fa tsy konokononina any tsy pasipasohana any le izy fa rehefa hiaran'le zavatra tsy mety le vahoaka dia ohatran'ny teny itosy no hiafarany ino avao teny itosy fa asany hoe ahoana ny any amin'ny faritra hafa iny ahoana zany no toy an'ity raha ity ny olona tsy mivaky loha am'izay resaka hoe zao de raha antsika mihitsy ilay fanadiadiana zay nataony mpanao gazety ny MBS tonga teny antoerana de avy eo toizantsika ny fanazavana zany momba n'io raha io mbola ho avy eo ihany keo moa zany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny TIM teny Atsimondrano alaina Tsimbazafa nisy ny antso zay nataony tamin'ny alalana fanambarana rehefa avy eo zay fa aleo aloha ho arahantsika ny fanadiadiana nataony mpanao gazety ny MBS teny itosy tamin'ity tsy fahatatesana ny fahatapahan-jiro lava reny ity fa mialohan'izay aloha raha vao miresaka hoe itosy de efa fahatapahan'ny rano koa efa sakafo ny itosy koa zany amataonany amataonany no tsy lavorary ny famatsiny rano teny am'izany itosy zany efa niainana teto zany efa nitaterina tato anatin'ny fampalalambo avao fa ity zany dia herinaratra indray ny rano efa mataonany no tsy regle ny jiro io ihany indray ny resaka herinaratra de ahoana zany mba fiainan'izany itosy zany nefa itosy tompoko dia toerana tena be olona ary tsy vitany hoe be olona fa tena betsaka ny asam-piariana ao anatin'izany antsoina hoe itosy zany dadasika zany hoe itosy ny tenenao fa itosy zany mbola misy fatra be dehibe zany ao anatin'ilay antsoina hoe itosy sady tsy misotro rano no tsy misy herinaratra de inona ny fiainana andeha am'izany de eny ampovoan'ny arabe no ny afarany zany fa ndao arahantsika ary aloha ilay fanadiadiana teny antoerana nataon'ny MBS. Tapaka nandritra ny minitra maromaro ny lalana teny andranona ohatra itosy io atoandro io no mba nan'ireo mponina tamin'ny dorokodiarana ny arabe ka tsy nafaha ny fiara ny famezivezy mijaly izay lekobaka ambava sy fampanantenana pokaty tofoka sy voky fahatapahan-jiro lava reny hoy ny antsoantso nataon'ireo mponina teny antoerana tsy azo le ferina intsony matetika loatra ary efa zary foto-tsakafo mihitsy ny fahatapahan-jiro mikorontana avokoa ny fampanandeha rehetra ao an-tokatrano voakitikitika ny asa fivelomana izay miankana tanteraka amin'ny herinaratra maharitra ora maro mihitsy ny fatapahana ary saika ao isan'andro efa maro ny antsoantso sy ny fitarainana natao makasika izany saingy toa lasa antso anevitra fotsiny ihany raha tsy misy fidinana an-dalambe tahaka izao tsy misy fandraisana andraikitra midonana-pona tsy misy atao mitanynandro sisa nataon'ireo miasa miankina amin'ny herinaratra tsy lazainy intsony fa tsy antoka ho an'ny sasany ny faktiora aloha isam-bolana nefa mitovy foana
eo amin'ny adiny efatra eo zao nenay ka sanany efa ny fivelomana le izy de tsisy anina mihitsy taninandro fotsiny zao nataonay zao fotsiny tsisy olona mihitsy telefôna zao raha vao tsisy courant tsy afaka miasa mihitsy eo resaka le izy mihitsy miankina am'le izy daholo ohatrany tsisy fandraisana ndraikitra mihitsy le izy ohatrany eo asakafonay ety namany jiry zany tapaka foana ety aminay ety zany le jiry zao zao tamin'ny maraina tamin'ny valo teo zao nitapaka de hatram'izao mbola tsy miverina de izy zany ny olana ety amin'ny faritra Tsimondrano zany jiry tapaka laza foana betsaka ihany fitarainana nataonay aloha efa ela mihitsy any be ny tanàna aloha ohatra mandray ndraikitra ihany fa tsy mihitsy ole any Anjirama mihitsy ve ny tena olana zay fa tsy hainy mihitsy aloha amin'ny mampanjimo arakaraka matapaka azy keo zany malafa ny vidiny ny jiry tsy mandeha ny asa tsy mandeha de tsy maintsy mipetraka aloha zany satria tsisy jiro ampiasainao mihitsy fitaovana aloha zany zao de mijanona tsy mandeha ny fitaovana satria na fitaovana ary simba am'le tsy mandeha ny jiro tsy ireo mponina ihany fa mitondra faisana ihany koa ny komina manoloana ity fahatapahan-jiro ity mitombo be ny fandaniana izay tsy tafiditra akory anatin'ny teti-bola tsy maintsy atao ny fomba rehetra ahafana mamaly ny filan'ny mponina sy ny fampandehanana ny rara rehetra eo nivo ny fiadidiana ny tanàna tena marina fa misy ny fahatapahana jiro fa ny komina Itaosy koa zany eo anatrehany asa de miezaka foana zay mitady solution hoe ahoana no ahafahana mandresy an'izay dia nenay raha vao hoe sanatry misy ny fahatapahana-jiro dia tsy maintsy efa misy groupe eo ahafahana mampiodina ny asa-panjakana indrindra fa ny asan'le komina ahafahana midelivana rehetrarehetra satria hitanareo fa sarotra le miaina indrindra hoe sarotra mitondra olona de zay mampatonga anay mitady le vahaolana rehetrarehetra hoe mba ahafahana tsy misy fimonononana de ahafahana ihany koa zany miaina ampilaminana na de misy ara ny sedra maro isan-karazana zay miantra amin'ny komina fa tena misy ny fandaniana izay tsy ao anatin'le hoe fandaniana tena ao anatin'ny mpamparitra ao anatin'ny tetibola fa misy zany le fandanianay hoe tena resaka moana exceptionnel de kanefa moa fantatritsika mazava fa izany komina zany de tsy maintsy misedra hoe ahoana no ahafahana mandresy lelelina hoe manampy le olona ao anatin'ny komina zay tetiny tena fa misy tokoa le fandamina hoe mihoatra any tokony ho izy satria tokony ao mijirama zany de nefany lasa vadika lasaka mombana hoe masaka gropy de misy zay tsy vao izao fa efa maro ny fitarainana nataon'ny mponina mahakasika ity olona ny famatsiana jiro sy rano eto Madagasikara ity raha tsy ny kalitao omeny orinasa Jirama tsy mandeha amin'ny laony ny ary mikorontana ny asa kanefa andaninam-bola tsy tokony tsy firohana izay avy amin'ny volam-bahoaka ihany miala bala sy mahita irika foana rehefa misy tranga tahaka izao lazaina fa misitra simba ny milina sy ny sisa izao indray voanetsika ny mpony Itaosy dia mahita lazaina fa olana teknika no mahatonga ny fahatapahan-jiro eny amin'iny faritra iny tsy vao izao anefa no isy tranga tahaka izao izany hoe fa elana izy fahasimbana ka rehefa mihetsika ny olona vao manamboatra sy manetsika ireo teknisianina amin'ny famerenan'izany mazava tsara iny reportage nataon'ny MBS teny Andranona ohatra teny Itaosy iny de hoe inona ny vahaolana ny teny moa zany tao amin'ny commune iny sa taizy iny le teny Itaosy teny tena tsy maintsy jerena ny vahaolana amin'io zay afaka atao zany fa ny vahaolana ane rehefa misy tompona andraikitra tsy mahavita ny andraikiny de tokony mahatsapa tena hoe aleo anipokan zay ny vahaolana aloha zany fa tsy eo nefa le olana mitombo ihany nanolonan'iny dia tsy afaka ny nanginana fotsiny ny solombavambaoka ny Madagasikara vao vita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara teny amin'ny distrikana Tsimondrano satria Itaosy mantsy ao anatin'ny distrikana Tsimondrano fa dia nisy zany ny Antsoavo nataony fanambarana nataony manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana zany manoloana nyreny toe-javatra ireny zany tsy maintsy atao ny antso tahaka an'izay satria misy mpitondra eto amin'ity firenena ity dia io zany le izy hoe antso ho an'ny fanjakana ozy izy manoloana ny fatapahany jiro sy ny rano no lava reny eny amin'ny fatritaosy de miantso ny fitondram-panjakana mba hijery vahaolana maika fa tena sahirana ireo vahoaka indrindra ireo zay manao asa fivelomana miankina amin'ny izany fahendrena mihitsy no nasehoan'ny
député Alain Ratsimbaza fa raha le reportage teo efa betsaka zay antso zay vonjeo zay fa maty zay fa hoe aiza lay fandraisana andraikitra kanefa raha ny hoe mpitondra zany de milazany hoe zay efa tena miezaka mihitsy misy aza miteny hoe raha reo mpanohatra eny eo ny teo amin'ny fitondrana tsy mavita inina nareo aloha zao ny eo ary io toerana eo amin'ny fitondrana ny firenena io efa ntsiriritinareo efa fotoana maro nisy mpitondra fandimby teo ny président Ravalomanana teo ny président Hery Rajaonarimampianina zao zany zao ty régime ty de efa ntsiriritiny ity régime ty ny hoe hitondra ny firenena de nareo zao ny eo zay aloha fantatry ny olona dia fa ao le olana fa le olana mitombo hatrany zany avy hatrany aloha dia vadika ato amin'Andriamatoa Motarson Alleluia ny fanontaniana aloha zany sy ny hoe faneokefitra manoloana nyty fahatapahan-jiro lavareny ity zay hita hoe mifandray ihany amin'ny resaka problemana solika eto amin'ny firenena izany fa zareo tompon'andraikitra moa tsy tena manazava hoe zao marina ny tena zavatra misy zay mahatonga ny olona hiteny hoe lazao ny marina aona fahitana Andriamatoa Motarson Alleluia andreny toejavatra teny tosy reny nareo eny talata maty fa tapaka koa ny teny aminareo raha ny feo eny taty ndao ary za tsisy voalohany dia ombako miaraka amin'ny rina ny fiarabana ireo rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja izao de ireo malagasy eto atoerana eto Madagasikara ireo manaraka izao fandarana zao any ampitan-dranomasina any miaraba koa ireo mpanao tsy lazaina ao ambadika ao ny amin'ny radio Madasy ny fandarana MBS dia misaotra an'Andriamanitra tsika namme atsika izao andro anio izao ary nomeny rina moa ny fitenenana mahakasika an'iny zavatra eny Tosy iny de hitondra fanazavana eto aminareo mihitsy amin'ny zavatra mahatonga hoe fa maninona amin'ny fiainam-pirenena ohatr' zao tonga any amin'izany fa eto aloha zany le resaka jirama de teneniko talata maty nanomboka tamin'ny 8 ny tapaka maly 8 latsakeo maly tamin'ny 10 vao miverina efa ataondro mahery zany jiro zay fa ny rano isan'andro tapaka isan'andro ny tapaka de rivotra ny mandeha ary tena mamaky vera mihitsy le rivotra amin'le robinet rehefa fa mafy be le pression fa avidinao iny rivotra iny fa miodina ny compteur rehefa mandeha iny rivotra iny zany l'izy mantsy mécanique de fluide ange le izy fluide le rano fluide le rivotra ao amin'ny compteur mafy be le pression le rivotra raha misy vera eny tananao ka tsy mananiny ianao pitika nefa alohanao volo zay no amidiny jirama sady efa tsy mamokatra zavatra ara-dalàna izy nombola mivarotra rivotra ka inona ny zavatra mitranga fa inona ny mahatonga an'izany hiteny hoe inona ny mahatonga an'izany ngamba ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny manao nyreto mpitondro reto raha ohatra ka tonga de amaly an'izay fa misy fanazavana tiako hoentina mihitsy rina eto amin'le mahatonga amin'ny fiainam-pirenena ohatrohatr' zao dinona ny zavatra mitranga satria tsy tonga fotsiny ange zao zavatra mijirama zao fa misy antony be de be ary efa hatr'izay nahatonga ny ohatra zao ohatra hoe ny alatra madinidinika sy ny goavana tao anatin'io jirama io efa hatramin'ny 2009 ange nisy an'leo 30 millions de dollars 30 millions de dollars tsy fantatro na mirealizen zany ny olona na tsy mirealizen zany de aveo doza banque mondiale hoe avereno vola alatra zany de zao reto olona ty anatin'le rafitry ny jirama mahita hoe maka ny eo ambony de mba maka kely ko ohatra zay le fisainana ny zavatra mitranga zany anazavako azy tsara zany zavatra zany nefa nitranga teo amin'ny jirama eto amin'ny fiainana mantsy azahoana mahafantatra ny hoe inona ny zavatra mitranga de misy ohatrohatr' zao aloha ny zavatra azavaiko aminareo misy ny zavatra etsika atao hoe sinematika ny anarany misy ny etsika mandray tsara ny hoe inona nahatonga n'io etsika io dinamika ny tenenina an'izay fa misy ny etsika
sady mijery an'le antony natonga azy a no mijery a le vokatra le etsika mekanika zay fa tsy hoe rehefa miteny hoe mekanika de hoe tomobile akory de ny piesy tsy zay efe mekanika zany ka ity zavatra mitranga mijirama ty a de efe mekanika ny kitotosi ny alatra mitranga teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 5 sy 4 arivo zay aloha oka zava de ireo mpitondra tao de zay ange impiritsolo nisy ny gadraina mihitsy ara moa zany tamin'ny fotoanandro tamin'ny taty aorianany 2009 hoe nangalatra de rehefa mividy zavatra ny jirama de mividy zavatra miopapana mividiny satria samy maka kely doly za tsy miteny hoe izy rehetra fa ny akabiazany reo mpitondra ambony eo mijirama de misy voaingana angentsika tamin'ny ray volana safiry le hoe tetsy mandry seza hoe nanaterana gazoal de aveo tsy nandely izy de hoe simba ay le gazoal tao mihitsy nisy ny varotra zany zay le efe mekanika an'le mpitondra manao ny tsy mariny zany efa vokatra le fitantanana tsy mety n'le mpitondra mahatonga le de nanao kontrata am'reto mpamokatra herinaratra ireto jirama de raha ohatra izy a hoe mivarotra ohatra fotsiny teneniko fa tsy le chiffre marina tsy ananako le taremarika marina tsina raha ohatra izy zany a varotra 200 amin'ny malagasy ny kilowaty a dia izy mividina efa-jato ny kilowaty a any am'le mpamokatra ary ny contrat fifanarahana nataon'ireo de zao hoe raha ohatra 3 mega ny zavatra vokarin'le mpamokatra ao anatin'ny ray andro de io 3 mega io ny tonga de asaina vidindra jirama na ohatra araka 2 mega ihany nalainy de ny 3 mega zany hoe ny zavatra dikan'zay de zao atao kopakisasahana le ray mega ambony a ifampizarana am'ireo mpitondra ao mijirama ka ity zavatra mitranga na teny tosina ny teny talata maty ary za mino fa tsy reo faritra reo ihany fa faritra be de be teto amin'ny zao vao maly anomboka ny émission tonga de tapaka de ohatra zany ka inona ny zavatra mitranga vokatra le alatra hatram'izay ka hatram'izao manjaka ny tsy fahamarinana zany fitondrana amerikanina de efa nyteny mihitsy hoe misy alatra be mihitsy eo am'jirama efa vakivava alatra be mihitsy eo am'jirama ao fa de mbola tsy hita loatra moa zany je toy an'izay filazany zay fa mbola ho avy zay fa de zao zay ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena alatra daholo mitranga eo am'le jirama totofana vola foana ny ministre ny finance moa de ty fanampiana tao amin'ny jirama miala tsiny efatrany amin'ny 2010 nareo ny tenenina hoe alamino jirama io fa tsy tokony ho ampino oatra ny otsony io ange fa ianareo ange ka tsy manam-bola ianareo fanjakana malagasy maninonareo no anampy ny société mampidy-bola sy hoe mivarotra ny zavatra vokariny trany hoe entreprise commerciale tsotra ny jirama fa maninona ny tsy atao prix inona moa tizy teo araky ny tokony ho izy io hoe atao vérité de prix de tsy manampy an'io tsony nareo tsy ataon'ny fanjakany zany satria maninona izy konga mba nisan'le maka kely hoe tia ny vola fanampiana de misy ristourna any ambadimbadika any raisina zay jiramany izy rery no misehatra am'le izy zay ka zao izy rery no misehatra ka zay mihitsy rino zay hoa le efe hoe mekanika zay manome an'le vola ianao de inona kosika le jirama tsy mandeha tsara satria ianao manome an'io vola io ohatra hoe manome 200 milliards ariary ny fanjakana malagasy de verina fa vita kajy hoe zay tokoa no ilaina de fa maninona mbola tapaka ihany satria le 200 milliards ariary nisy nakakely tatsy nakakely taroa de mety 160 milliards ariary sisa no lasa de misy tapaka foana le efe mekanika zany ary vokatra le tsy fahamarina mpitondran-tena nreto fitondrany reto hatram'izay ka hatram'izao de mizaka an'izany ny vahoaka malagasy ary rehefa tena aseho atsika zany zavatra zany amin'ny lafiny rehetra de ho gaginareo de makaizany retsika ny efeny zany rehetrarehetra zany
ho any amin'ny fahafatesana amin'ny vahoaka malagasy raha toy izany mampalahelo zany a sanatria mahafaly anay ny miteny an'izany eto anatrehanareo miara malahelo amintsika vahoaka malagasy izahay raha miteny hoe zavatra tena kitoto mihitsy a no ataon'ny reto mpitondro reto jirama reto ny any atsimo moa zany efa tsy misy rano tsy nisy tsony i resaka fanohizana amin'ny projet AES tany atsimo de aty amin'ireny vohatra aty amin'ny tsy misy rano haninaovina ho an-tsakaina aty a tsy misy rano ko tsy misy jiro ny rano eny an-talata maty eny amina eny angeka tonga ny amin'ny folo sasany tapaka de mandeha kely indray izy talata maty eo ampivoan-tanàna eo nareo de mandeha kely indray izy a eo amin'ny am'ray tapaka indray izy manomboka ny amin'ny efatra de amin'ny fito sasany alina indray vao mandeha de ahoana ny atrehana fiainana amin'izany zao ngerina no mahatonga amin'ny teny io de raha ny laninao isam-bolana hoe 15 à 20 mètres cube ny rano na karindry zareo 40 mètres cube satria le rivotra manody zany alatra dolo na le jiramary alatra anao anaovan'ny facture de zao ifampizarainy zany tena fomba efa fantatra zany ka zay io resaka jirama io fa zao zavatra mitranga eto eran-tany zao zany zavatra mitranga eran-tany ny vaovao mitranga de zao hoe hiakatra be ty vidy tsoloky ity aty amin'ny farany taona no le ady any Ukraine soara misaotra an'Andriamanitra fa efa niena somary niena le pression am'le ady any Ukraine sy Russie satria efa nandeha le fanondranana varim-bazaha makaty Afrika makany Azia sy ny etsetra de efa somary niena fa le resaka solika sy gazy no ampiakatra an'le vidin'io solika io any amin'ny faraparany taona de raha izao ve tsika menakavy efa sahirana satria ny vokatra io fiakarana solika tamin'ny 3 herinandro io safiry mbola tsy tena tonga any amin'ny farany ambany io nina farany ambany resako hoe mbola tsy mivokatra rehetra misy eto Madagasikara no hiaran'io fiakarana solika io hiakatra zao transport ny camion de hiakatra fantatrareo tsara fa ny vidin'ny legioma zao efa miakatra be mihitsy efa mila tsovavidy tsy ny teny tsony nga ministre ny commerce hoe ay bloqueko ny prix izy aloha de olona hafahafa le olona masamy teny zany hoe blocage de prix tsy décret nge mametra vidiny entana aloha fa tsy fantatry ny fianarana ny anarany olona io na mba namaky izy na tsy namaky fa tsy vidy tsy décret de zao ahoana vidy menaka ianao ary efa mihoatra ny ray alina dolo mihoatra ny ray alina de ahoana ary zany ary maninona izy tsy miteny ray manaova ndray décret vaovao nga ministra de mba ampidiny hoe alô do atao 9 ohatra raha mety raha izany fa tsy mandeha zay ka inona mahatonga an'izay no teneniko fa zay mantsy ny tena ataony reto mpikambana ao anaty gouvernement reto zay mahay fa raha ohatra ka mpanohatra nitondra nyity fireneny ity vidiny io solika io angamba tsy fantatra tsony ny vidiny dozy aho hoe teneniko am'le ministra ny teny an'izay sy le DG ny teny an'izay dozy aho hoe mba mamaky ihany marina fa mety hoe tsy mianatra an'izany nareo fa mba mamaky nge mamaky hoe fa inona ny antony mahatonga an'izany fa ny zavatra fantatro mba mivakiko ny tena mahatonga an'io vidiny io solika io ohatry zao ry vahoaka malagasy de noho ny tsy fahaizany reto mpitondro reto fa hatramin'ny 7 sy 2 arivo ka hatramin'izao tamin'ny filora valomanana nge tamin'ny filora valomanana ny euro 2200 de teo amin'ny 2300 teo farany ka raha ataovy hoe 2300 io euro io lasa aiza moa zany ny vidiny tokony vidiny io solika io raha izao de tokony eo amin'ny 2500 ariary nge zany ny vidiny solika io raha i président raha valomanana ny président teo 2500 vidiny io solika io fa no le vola gasy ny korisa nidina tonga hoe fa any amin'ny 5000 ariary ny euro ray mahatonga an'le izy ohatran'io fa inona mahatonga an'izay do teneniko an'le ministre sy le DG any fa izao nge mahatonga an'io devise io krisy ohatran'io ange de mamaritra an'izany
ny exportation ataonao commercial, ny inona moa ty izy teo, ny fanampiana isan-karazany raisinao, ny équilibre balance de paiement, équilibre ny balance commerciale, de zay misy ny exportation visible sy ny invisible, zany rehetrarehetra zany mamaritra mahatonga an'io ariary io ho crise. Ka nanomboka tamin'ny 2009 ny crise ny zavatra namondratsika, de ny crise ny ariary tamin'ny filoratsiraka président 50 ariary folo ny un franc français ho ampidinina 2 efa bolana ny ady hevitra, efa bolana vezivezy era Madagasikara ary tena hita fa rehefa natao le izy niakatra le toe-karena malagasy tokoa no natao nanaraka ny fanapakevitra ny FMI, dia ohatra nety le fitondran-dratsiraka rehefa aveo somary nety mola izy de lasa izy. Fanjatra tiako resahana, isan'andro no kristy vola malagasy ty, ary zay le ataoko hoe tsy hain'ireo mihitsy ange zany tsy mahay an'izany reo olona reo, raha nahay an'izany io na io filoham-pirenena io ary mba nitandrina ihany, fa tena tsy fatany tsy azo ny an-tsaina akory, fa ny azy de hoe za filoham-pirenena no eto inona ny atao tena hiasa stady mamasina efa nisy teo azo anaovam-baolina no ny ravany. Zany inge no hainy io ny tranony commune teo amin'ny lapan'ny tanàna vao namboarina satria mahita amin'ny 72 tena amboarina io, zay indray ny ravany, de mbotrany hoe tena ny asa mafy fa tena tsy mahalala zay ambonin'ny tany tokony ataony raha ireo fitondrany reo, de miteny izy hoe zay ny mahay an'io, zao ndray izy namorona tsanga tsy amanorana, tsy tokony isy an'izany concertation zany, zay ny fanamparany fa rehefa jerentsika am'le hoe inona ny antony eo le hoe cause mahatonga azy ianao an'izay, de hijeritsika hoe inona ny effet zay zavatra zay, ny antony mahatonga azy iteny an'izay re olona de zao matahotra izy fa rehefa atao io concertation io de efa tongilana tanteraka ny sezany ary zara fa eo amin'ny fitondrany izy, matahotra ny ala eo amin'ny fitondrany izy, zay no anaovany hoe tsy mila atao zany, fatany tsara fa io concertation io tsy maintsy fifampidiniana mba hametrahana hoe fanjakana tandalana amin'ny lafiny rehetra eto Madagasikara, voalohany am'izany ny constitution, de raha vao atao zany de efa veloma ary tany, fa de zao zay no ataony inona de misy makalaza hoe manamparitaka hoe ho atao nini zany zany angery riny zay le effet mécanique an'ity hoe tsy misy concertation, de zao variante anankiray zay hoe rehefa tsy misy ny concertation ka na misy arany concertation de alao ataony nini am'izay tsy mirotsaka rajoelona tsy mirotsaka aloha tsy fahatyatoka ho any izaniza ho anazy ihany zany, fa raha hoe président Ravalo manana tsy mirotsaka fahatyatoka ho an'ny vahoaka malagasy zany, ary izy efa nahazo mirotsaka teo noho izany tsy heverina fa tsy edikevitra tsony zany fa mahazo mirotsaka izy, fa zao ny tahotra reto olona reto zay inge ny olona rehefa manao ny tsy marina rina toetra ny olona tsotra de raha mandeha eny an-dalana izy hoe eny an-tsena ka manao ny tsy marina izy, misy olona ananany trosa de andaingany fitany de zao ohatra ny mamana foana le olona rehefa mandeha ary matahatahotra foana, zay ny zavatra miseho am'reto fitondra fanjakany reto, ny tahotra ao anatiny no mahatonga azy miteny hoe tsy asiana concertation, ny olona ary any amin'ny faritany efa manomboka hoe ilaina ny concertation, fa zavatra kitotono mitranga eto amin'ny firenena, raha ny zavatra nitranga ataon'ireo olona reo, ny effet mécanique an'le zavatra le asaisie ny zavatra ataony mantsy hoe député no manao ny accusation makatoa hoe toriana mpitondra-mbony sa tsy, de ny zavatra mitranga le député nefa anazy daholo, fa naninona aloha ny député no anazy daholo, zay indray merery mantsy rehefa mijery tsy hoe mampimely izy fa mampalahelo andeha ho any an-dafy amin'ny andro nanaovana fifidianana député
Filorajoelona andro lahady andeha ho any an-dafy izy lahady eo amin'ny amy 5 eo izy no miteny hoe ny député azony ty mange eo amy 20 eo izy zany nefa manome baiko zay ny fahazahoako an'izany efa manome baiko anseny izy hoe zay avoaka de avy eo moa to 5 le izy zany hoe efa hita Rajoelina zany efa mikoty hoe maka 70 ana zato de aleo ny indépendant betsaka de milamina ka na misy fitoriana ary atao amiko tsy ho lany mihitsy satria namako zany mécanique zany fa tsy marina hoe aspect juridique an'le problème zany hoe fisehoany eo amin'ny lafiny lalàna fa ny mécanique an'le izy am'le fanaovany an'le fifidianana député fanomezana baiko samy hafa ny ambaratonga mpitondrana zao ihany ny député azony tim de sahala am'le tamin'ny fifidianana président misy 2 millions 1 million 200 doublon mba halany azy fa raha ny marina fantatritsika rehetra hoe tsy lany izy ka zavatra ohatrohatry zany miseho eto amin'ny firenena dinona zany ny zavatra hitranga miara-malahelo amintsika rehetra misy ny olona miteny hoe allo sosialim-bahoaka no tena hojerena fa maritana an'le hoe sosialy aloha de ao anatiny fanabiazana fahasalamana ary ny fiainan'ny vahoaka reo telo reo miaraka mihitsy le sosial fa tsy hoe sosialim-bahoaka de le hoe amena tosika fameno tsy zany akory fa reo fa raha ty resaka sosialy ty ny resahana am'izao fotoana zao itsika androany 3 tenenin'ny gazety anankiray hoe 7 ny mpampianatra amin'ny fanabiazana nge ka olona tsy ao tsara hoe tsy au niveau fa ireto olona reto mbola amboarina ary rehefa teny hoe tsy ao tsara mba amboariko ihany le satria tsy fahadison'ireo olona reo nge zany tsy fahadison'le mpampianatra satria manino ireto olona reto ino nanao taony tsampa mpampianatra apiditra framtsika metra fram tsy mampanao forma reto moa izy mihitsy aloha ny tokony hampanaovina formation zay indrindra mantsy ka zao raha izy ndray nefa ny hoe ao ataon'ny président Ravaly manana formation za personnellement rino mafantatra fa tsy au niveau ny tokony ho ampianarin'ny président Ravaly manana reo mifantatra nge de za mafantatra hoe nisy ingénieur anaky 7 sa 5 nampanaoviny président Ravaly manana formation na leadership tena tonga de amin'ny andro alina lasa ka raha ireto nampanovina zany tsy au niveau n'zany reto ny hoe député mitsotsopoana hoe any amin'ny resaka fiango tsy au niveau n'zany reo ka na te hoe ho fanampiana mpitondra ara de ty président Ravaly manana hanao hampanao formation azy reo miainga avy any amin'ny filoham-pirenena ka prime ministre indrindrindrindra sy reto ministre reo ministre reo nge misy olona tena mba hoe mananina fa zao mba maka kely nefa rany de lasa tsy mandeha any am'zelony daholy le zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa zay ka zao le fram tsy omeny formation 78% reo olona mba azonareo a-tsaina ve zany vokatra zany amin'ny fanabiazana ny zanako ny malagasy de zao ndray nefa nitranga riny zao nitranga ny effet mécanique an'ty pétrole niakatra ty ny effet mécanique an'io de zao miena ny sakafo hoanin'ny olona satria ny vola tsisy vola miditra amin'ny olona satria tsy afaka mihetsika tsony izy le hoe andeha ary angakaingana ohatran'ny hoe mihetsika mba mitady vola tsy afaka satria ny frais niakatra de inona ny zavatra hitranga zany zavatra hita eto amin'ny firenena de hitranga de zao iena ny sakafo hoanina efa miena zao efa zara raha mihinana marina fa ohatran'ny hoe mananonaniny zay sy rina le fitondrana no imezanay fa tsy ny vahoaka malagasy fa zay miara-malahelo amitsika vahoaka malagasy fa erahamana ny ty le fantrany ty fa ny zavatra hitranga nge rina eo amin'ny lafiny fanabiazana de zao raha 7.7 nianatra tamin'ny filoha Ravaly manana na 7.7 zao izy efa any amin'ny 5.7 ho latsaky ny 5.7 nge niverina hianatra amin'ny ray volana satria tsy misakafo tsony le zaza ahoana no andefasanao zaza tsy misakafo andeha hianatra ny kitapo tsy misy ny kahier tsy misy
ny akanjo akanjo rovodrovitra zany ny tranga sady mandeha tongotra lavitra be ka zay io tsy resaka Antananarivo eto amin'ity fireneny ity nareo le miteny hoe lafo ny ara-tsosialy aloha zay ny zavatra hitranga iena be deabe ny ankizy afaka andeha hianatra satria le droit kabary rehefa loha tsy mandoa vola ntsony ny droit rehefa tonga ny olona nanina ka niakatra le droit sady fidinatra amin'ny lakre be dia be zavatra fidina zao ny zavatra mitranga angeririny ireto mpitondro reto tsy manao afa-tsy ny mandainga de ny olona rehefa mandainga dia mamerimberina an'izay izy somba misy zavatra tavela ihany zay hoe mante il en restera quelque chose ozy ny fitenenana frantsay ka zay engane izy hiala am'izany totra tsy de mety zany ka mba ilaza mitsika ny marina fa tsy teny hoe miditra tsy misy droit tsony ny fianarana am'zaza malagasy am'izao fa tonga de miditra de rehefa avy eo amin'ny fomba maro samihafa ny taletsekoly misy aka misy vola ho an'ny fram misy vola tsy zakan'le ray aman-dreny le zaza efa tsy misakafo ny droit mbola tsy voaloha ahoana moa zany no atongavan'ireo zaza reo any an-tsekoly zay aloha de tena mampidina ny valeuran'ny firenena malagasy ny fahasalamana moa zany zao rehefa fehezitsika mbola efe mekanika an'le petrôle niakatra zany ny fahasalamana de zao tenin'ny olona tsy fantatro na iza fotsiny tenitenen'ny olona zany rina na iza niaza miditra hôpitaly ihany fa de fa faty zany no anina fa raha voasaina mividy fanafody ianao de ray etsy 5 alina sy ray ohatra zany mora indrindra ngamba 3 alina fanafody de maro zany ka zay le sosialy ny fahasalamana fanabiazana eo am'izay le tosika fameno ary zay mbola mampiorakoraka nyreto olona sasany hoe manao ty président Rajoelina ty odo io zany hoe ianareo le mpisolelaka pila ranoranony am'le fitondrana de mety hoe mahazo tosika fameno engane iovy zany ka de ny olona rehetra zay everina fa ao anatin'ny fahasairanana de mba azo izany fa vola tsy toko tsy firoana angeny namena ny fanjakana malagasy io fa tsy fantatra hoe nakaizany nanaovany azy fa tokony hijery misy olona hoe izahay ara ray aman-dreny efa 70 taona 570 taona tsy manana fidiram-bola tsy mba anisan'ny sitraka ireny tosika fameno reny fa ny zavatra mitranga angeririna zao na mba misy any ara finiavana vany am'le bebendry zareo mpizarany tosika fameno rehefa tonga le aty amin'ny fokotany izy de mba samy maka kely ko satria hoe tsy ave zany tsaka nefa reo ambonireo nge maka doly de raha atao hoe olona 500 no omena tosika fameno lasa olona 200 na 300 sisa fa ny 200 efa taridrano kilaila ka tsy tonga any am'izay tokony andehanany tsony zay le hoe ataovy ny sosialim-bahoaka tsy manam-bola zany ange io fanjakany io loha re olona zay itsika aradrariny ange tsika raha miteny hoe jerevo ny sosialim-bahoaka fangamo ty fitondrany président Rajoelina ty sosialista raha manontany an'izany arina fantatry fa tsy manana mivaliny zany izy hoe sosialista izy sa libéral fa sady tsy izy moa zany souverain zay no misoratra any anaty budget souverain de zay tiany le souverain atao no atao fa tsy mandeha arak' zay budget soratana akory ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ka zao ho antanitsitsy izy fa nga izy sosialista ka ijeriny tena hoe sosialim-bahoaka fa na sosialista ary ianao ny fiarikarenany voalohany zay vo hoe bénéfice ny fiarikarena iny mandeha any amin'ny sosialy fa tsy ny hoe de izara tosika fameno ange volany raisinao fanampiana avany amin'ny PTF avany amin'ny banque mondiale moa zany maro fa misy koa avy amin'ny PTF zay ny tena nataonao na azonao ary de ny akabiazan'le izy ary mbola anaovy amin'ny banque mondiale sy ny anina hoe nakaiza daholo meo fanazavana am'reto volany menanareo reto de zao izy mbola mipelipelika am'le izy satria rehefa ataony kôty dia
tsy hita zay anazavana hoe ka nalainy anina le vola mbola nalefa kely ery amin'ny anina efa nasainy banky mondial namerim-bola vola ao anatiny daholo banky mondial tsika nge izy tsy miteny hoe tsy amerina tsy tenen'izay izy fa tsy mamerina izy fa hoe banky mondial koa ve de ananina am'izany fa tsika eo ka izany rehetrarehetra zany mitambatra mahatonga na iteny amina alahelo hoe makany amin'ny fahaverezana ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy vokatra zao fitondrany ity filoham-pirenena ankehitriny ity ary azavao tsara ry vahoaka malagasy zay manaraka izao fandarana zao fa nytenenin'ny olona tamin'ny sabotsy mbola misy angery i Ramseny olona mihevitra fa de tena manao tokoa i président Rajoelina le fitondrana ray manontolo mihitsy le régime mba manao ny olona mboatrany hoe mba te alala zavatra ny olona atao hoe mba mieritreritra tsara hoe inona le zavatra mitranga dia inona mivokatra le zay zavatra mitranga zay zay no mahafantatra hoe tsy mandeha am'izay izy ty fireneny ity fa na ohatra ary reny fizarana karatanitany mandoto reny za manokana fantatry ny olona any mandoto satria anao pakany ary de teneniko aminareo hoe tany mamsoa ange tamin'ny filoratsiraka zany nisy an'le hoe mamsoa nanao soza malagasy mamboly soza karakara soza zay le hoe mamsoa milliers d'hectares iny andrefanakazo miritra iny andrefany mandoto iny no tany nataony mamsoa projet goavana be mihitsy zany nambolena an'le soza fa noho ny antony maro samy hafa moa zay ho le izy hoe rehefa fantatra hoe mamely ny ao ambony de tsy mitandritandrina ny aty ambany fa mba samy manilika koa ka zay le izy de tany io mamsoa io rehefa taty arina tonga ny olona namboly satria mamsoa tsy nisy tsony de tonga le olona nambony dia avy eo samy mba nangataka hoe mba homeo karatany zay am'ty anay ity ary io faritry i moyen ouest moa ny filazan'iny zany atrany akaikinanjomaramartinina mbola midadasika be ny tany anelanelan'ny soavinandrina sy mandoto ange mbola tany goavambe mihitsy zany ka raha ohatra hoe 150 000 karatany zaraina tsy de mahagaga loatra nge zany sifra zany fa nytiako tenenina amin'ny vahoaka malagasy tsy nisy fahaizan'nga Rajoelina sy ny fitondrany zany zavatra zany fa efa nanomboka tamin'ny fitondrany Rajonary Mampiana faraparany fitondrany président Ravalomanana nge nanomboka io famaritana satria anao tsy maintsy mamaritra an'le tany aloha de manamarina hoe volenao marina io tany io de zay vao mikarakara tany ianao any amin'ny fokotany sy any misy le unité ohatran'ny hoe guichet naorina mantsy tamy fantatro nge zany naorina tam'izany fotoana zany andraisana ny fangatahanao de misy procédure lava be zay foana moa rehefa resaka momba ny hoe fanana tany atao de taty izy zany vao bouclé tam'izao fa tamy 2013 ka tamy 2018 efa azakazaka be mihitsy ny nanaovana an'io fa tsy efa zao vao hoe io va tena mientsika io va tena zao satria zay no aroso zay no arantiranty am'le vahoaka zay ange le mba hitenenana hoe tena miasy ty filo ty fa tsy asan'le filo io fa asan'le teo aloha re olona raha ny fahalalam-pomba raha ny fieverako raha ny fahalalam-pomba de mba nasaina filoha Rajonary Mampianina na ny filoha Rivo Rakotovao mba niaraka tamin'ny tany satria hoe niarananao an'ity sika fa saingy za zao no eto amin'ny toerana am'izao fotoana dia miara manolotra an'ity nareo nanomboka fa marina fahalalam-pomba fifanajana nge zany riny ary tsika zao mantsy izay sirina am'resaka eto manana an'le hoe valeur chrétienne hoe ny beazina hanaja sy hanao ny marina mandrakarivo fa tsy ohatran'izany hoe de zay ny anina dia lasa 100-15-89 izay raha tsy diso ka tsy te hiresaka an'izany akory satria tsy de mendrika zany hoe mankalazan'izany zareo mantsy efa nyteny le hoe zavatra tsy natao tao anatin'ny 10 taona zay manao azy
zany hoe natao anatin'ny empolo-taona zany nefa hatrany amin'ny tsiranana raha tsiraka président Ravalomanana président Hery ny tetezamita tsy tetezamita zao ny marina am'izay a izy rery nanao n'io stade Mahamasina io zao stade Mahamasina nandanitsika vola teo amin'ny 300 milliards 320 milliards ariary a stade Mahamasina efa nisy teo azo ny lalaovana azo nanaovana course hoe nanaovana marathon de eo ny arrivé nanaovana 400 metres 1000 metres 1500 teo dio ny nataony tsy napidiboly io hatram'izao nefa 1600 milliards francs malagasy ny volany lanina teo ka aiza mono anamboly ty fanjakany ty atao fafikatrana ny vola hitenenana hoe za miasa za asa tsisy ilanany zay asa nataonao akory na antery amin'ny rova na io anio sy reny hoe ay terrain manara-penitra zany no ataonao atao inona zao io amin'ny rova io ohatra de ndraiky fa natao fotsiny io style io le terrain manara-penitra ataony eny Ambalavao firy moa zany mpijery baolina any Ambalavao atsimo fianaratsony resahako tsy hoe malahelo any azona Ambalavao an'le izy tsy zay fa zao zay ve le priorité zay ve le mamaika ahoana ny fanotarana ny famokarana ny fambolena sy ny fiompiana zao mbola manafatra vary any mbola manafatra foana ankehtsika mbola nafatra foana tsika fa nga nisy zavatra natao teo hoe ampitombo famokaram-bary nefa raha nampina ny tany de vita tao anatin'izay telo taona efa taona zay hitandrina le izy zay mihitsy mantsy le fahadisona ireto olona reto tsy mba mieritreritra ny hoe manao zavatra hoe mekanika izy inona ny koziny vidy ambiko izy manao faminana barazy izy anatsarana fanondroana n'le tanimbary mandefa fitaovana izy na kubota na inona na herisa fotsiny ary azahoana miasa n'le tany dia miakatra ny vokatra efe mekanika dolo zany fa le préalable ty le hoe mampiditra rano ambioka sy ny etsetra manajary tsara an'izy de tsy nanao an'izay ankere olona reo fa aty amin'ny farany efa taona hiditra efa taona amin'ny fitondrana izy zao vao hoe efa amarana ny faefataona efa deuxième semestre ny 4e année zao tsika de itsika dia tena tsy hanafatra varotsony tsika nefa tao alohan'izay izy ny tena hoe itsika inona koa zay anina vary roa taona vao miakatra ka tsy fantatra tsony hoe le zavatra mampalahelo zay de miara malahelo amin'ny vahoaka malagasy amin'ny kitoto hitondrana ity firenena ity mamerina am'izay aty amin'ny resaka hoe ministry ny toe-karena efa nanambary efa hatrany amin'ny 2021 nisy an'le covid moako 2020 de niena ny fiarikarena malagasy de hoe covid eran-tany iny zay no nitranga nampananteny ianao hoe anao état de droit anao bonne gouvernance anamboatra tsara ny jirama anamboatra tsara ny hermady anamboatra tsara ny opération trésor fa nga nisy an'izany tetona ray ary vola miditra ny olona mampidibola ara tsy amenao ny karamany fa raha ianao zavatra mitranga nge zany le olona mpandanjaka amy ao mampiditra miliara isam-bolana tsy omenao ny karamany satria maninona misy zavatra maika kokoa ngamba fa reto olona madinika moa reto ka na tsy natara enim-bolana ary reo eo foany reo olona reo fa misy zavatra maika ny filaniny ohatrany hoe maniraka miaramila de nendaminy te sy ny sisa ny miaramila tsy maintsy omena fa raha reo no migrevy tonga de vititsika ohatra zany angele nitahotra ho amin'ny BDB tahotra amin'ny BDB fa tsy misy zavatra tsony mandeha araky ny tokony ho izy zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa ny ministry ny vola io mahafantatra fa tsy manana vola ny firenena tsy manam-bola tsony ty firenena malagasy ty de toizako kely mikisakisaka makany am'ty anyty arina hoe fantatra ny mahatonga ny firenena ohatra zao de nisy ny teny moa hoe ny tena mitazona nyty fitondrana kehitriny ty de
tafika sy ny polisy sy ny zandary dia fonctionnaire dia tenenin'ny olona eny amin'ny fiarahamonina eny zany tenenin'ny olona rehetra zany fa zao de ny PTF ozy fa tsy ny hoe ny fitsarana fa ny fijeriko azy le ao ny tafika de ao ny fitsarana de eo ny PTF ary za ohatra ny mahazoazo an-tsaina hoe inona ny zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity fa mbola tsy teny izany zay zao tsy teny izany zay zao fa de zao zay de manentana atsika rehetra manaraka izao fandarana zao manao kokoa kely ny any ambanja aloha zay mpanaraka izao fandarana zao mba haparitaony vaovao hoe tena ilain'ny firenena re tompoko raha tsy te ho faty sika vahoaka malagasy ilain'ny firenena ny fanaovana ny concertation nationale zao mantsy mahatonga an'le izy ilaina hoe mandeha isaky ny faritra tsy mitovy ange ny fomba fahitantsika ny zavatra ataonyity mpitondra fanjakany ty tsy tovy ny olona eto Antananarivo tsy tovy amin'ny fijerin'ny olona any Tsiromandidy na Soavinandrina na any Tomasina na any Antsiranana na any Fort Dauphin ny any Tomasina mantsy misy an'le port de ohatrany hoe mandehandeha foana le bizina ao Tomasina hafa ny fomba fijerindry zareo zay tsisy mahadiso azy zany fa zay ny fomba ahitany azy ny eto Antananarivo eto ndray ny kitotoandra fanjakana ny tena hita hafa ny fijerina Antananarivo azy ny any Majunga moa dio efa manangam-bovony hoe tsizy tsony fa tena kitotony aty ny any Morondava voahengy kokoa hoe laza hoe mangataka ny any amin'ny sud-est raha ny zavatra tokony hitranga any amin'ny sud-est iny ange projet tokony ho any de milaza amrina fantatro zany zavatra fantatro zany fa tsy ataon'ny fitondrana io fitondram-panjakana io tsy nanao izy de zao ny zavatra mitranga any ikongo reny tsy tokony ohatra zany ange hoe iny lalana ambaty fotsy fanadina ambaty fotsy sy ikongo iny hoe sarotra ny andehanana amin'iny raha ny zavatra projet tranga hoe tokony ho atao tany amin'ny sud-est tena efa enjana be Madagasikara fa de jerena fotsiny ohatr' zao ka zay mahatonga an'le hoe ataovy le concertation ny any amin'ny sava vanille ny tena manazy zay mo fototry ny asa zany manakolazaina daholo ny rehetrarehetra am'zay ka zay arakaraka ny fatra misy azy le ressenti an'le olona le zavatra tsapan'ny olona zany no entina ao anatin'io fionam-be io satria firenena ray Madagasikara de mba zay no zaray ny fampizarana eo ahitantsika hoe aiza vahaolana fa itsika tsy hanao tsony hoe de asivy fond souverain ao anaty budget ataovy président tsy mahafantatra zay tokony ho ataony no atao eo tsy zany tsony no atao fa le ho an'izao zavatra zao ngamitsika fa zao tena mikorisa zao aloha tena mivavahatsika re mivavaka amin'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany itsika rehetra fa mikirisa makany amin'ny fahafatesana ny firenena malagasy mikirisa makany amin'ny fahaverezana ary de fantatra hoe tena asan-devoly mitranga eto amin'ity firenena ity reraky reny rond-point reny ange zavatra sary hafahafa daholo no atao amin'le rond-point sarina fahefan-devoly ange no atao amin'le rond-point ka zao mila mivavaky tsika fa raha ny heritsika sy ny fahalalantsika no entintsika manohatra an'izany tsy maharesy an'izany tsika fa mivavaky tsika fa raha tsy zany vereto tsika menakavy tena za resy lahatra am'izany ary de miteny an'izany amin'ny olona rehetra hoe mivavaha mba ho velona ny fanantenana ny amin'ny fiadanana miaraka amin'Andriamanitra ray zay tena fahenjana be ty fiainany vahoaka malagasy ty riny eny ary ka andravonantsika an'izay fanazavana sy faneho-kevitra somary lavalava ihany nentin'ny Andriamantoa Motarson alleloia izay de ao moa mbola misy faneho-kevitra izay nataon'ny olona zany teny rehetra teny le atsonay amin'ny ty amin'ny audiovisuel hoe vox popy mbola ho alefantsika eo rehefa avy eo fa andravonantsika an'izay de misy fanontaniana vitsivitsy reto satria mantsy ireo sehatra izay ametrana fanontaniana rehefa avy eo de ireo foana no averimberiny eo anivon'ny mpiara-miombonatoka any velany de zao le izy misy état de droit ve eto Madagasikara zay
misy état de droit ve, misy bonne gouvernance ve eto Madagasikara, misy séparation de pouvoir ve eto Madagasikara, misy transparence samy lafiny rehetra ve eto Madagasikara, ary resaka hoe zon'olombelona, misy fanajana ny zon'olombelona na resaka hoe droit de l'homme ve eto Madagasikara. Reo fotsiny aloha no fanontaniana mipetraka, reo fotsiny. Ary reo zany averimberiny any ivelany foana fa tsy haiko na hoe misy mienona tsy misy mienona. De zao ary atsika moa zany mamalen'izay fa misy fantaniana napetraka teny rehetra teny nataony ny mpanao gazety ao hoe manahoana ny fahitany ny fiainana amin'izao fotoana zao. So ndray ny sasa miteny hoe efa monte efa nomanina melo oka aloha azava fa rehefa manao ny antsona hoe vox pop amin'ny radio na ny télévision dia tsy misy an'izany hoe fanomanana melo be zany fa tonga de anontaniana le olona de miteny ny vetsi-vetsi-pony izy miteny izay ao anatiny izy fa tsisy an'izany hoe préparation be zany. Ndao ary rahantsika ny vox pop nataon'ny mpanao gazetiny MBS Radio Mada. Very fanahy mbola velona ny ankamaroany ny tokantrano malagasy ankehitriny. Miamafy andro aman'alina ny fiatriana ny andavanandrom-piainana, manoloana ny fiakarany vidim-piainana, ny tsy fisinasa, ny fikorontanana eo amin'ny asa fiariana sy ny maro hafa. Ny anikoanina manahirana, zara raha misakafo intelo isan'andro ny olona. Tsatsasan-kizy maro no voatery atsahatra amin'ny fianarana vokatry ny tsy fisina. Ny tanora everina afaka amonjy, tsy manana sy tsy mahitasa. Tsy mba rototra ary minimikipy tsy mahatazana izay fahoriana iainan'ny malagasy ihany efa ny mpitondra fanjakana hoy ny olom-pirenena, fa variana amin'ny fisehosehoana fotsiny ihany. Adino tanteraka ireo lokaloka sy fampanantenana, nentina nababoana ny fony vahoaka, fampatoriana mitsangana, fampandriana drisa no iainana isan'andro. Samy miain-tenany sy ny havelomany sisa, fa raha mbola izao fitondrana izao dia tsy misy azo antenaina. Tady asa tsy mahita, mafimafy ihany aloha ny fiainana satria tsisy fandraisana ndraikitra mihitsy le ao amin'ny fitondrana ambony ao fa mba tokony hoe mba jerena ihany le majinika ny tena marina satria ny majinika no mifidy azy dia tokony jerena ny majinika. Tena hoe sahirana mihitsy zany no tena marina satria nanohanina androany ara tadiavina rapitso izay ny azo ilazana azy. Tena sahira zay. Tsy raha mba mahatsapa amin'ny fahasahiranana aloha ny fitondrana fa tena mijaly zay. Indrindra zao fidiran'ny mpianatra miakatra be ny fitaovana, ny droit, tena tsy araka. Dia tsy hitako hoe inona ilay fandraisana ndraikitra. Tsy haiko. Ohatrany any majinika aloha zany tsisy fiantraikany aty aminay mihitsy dia ohatrany hoe tsisy fandraisana ndraikitra raha ny fandinihako anazy. Zay fa tsy ara-dalàna intsony ny sakafo. Amin'ny alina zay vao misakafo. Fa ny telo isan'andro efa tsy vitanay intsony. Mivarotra zay indray andro tsy malafo. Ny entana alainay lafo be, vola ampiasainay tsy misy. Tosika fameno zary zay raha mahita zary zay indraindray tsy mahazo mihitsy ary zay. Dia miaina mikely zavatra nananay zay. Bénéfice zany efa miaina mihitsy ao anatin'ny tokantrano, ny ankizy tsy mianatra, tsy miasa, tsy misy miasa. Zaza tanora tsy miasa. Ny tena lehibe mivarotra amoron-dalana ny asa nefa mbola mijaly. Marary amin'izao aloha dia raha tsy hampy vola, tsisy ny vola am-pelantanana dia fahafatesana angamba ny andrasana sisa ny vahoaka majinika tsy manana. Manao ny fomba rehetra ny fitondram-panjakana ary miseho azy ho mahavita sy mandray andraikitra manoloana izao fahasahirana-bahoaka izao. Iara mahita nefa ny zava-misy ankehitriny ary ny zavatra iainany rehetra mihitsy no hitsara an'izany. Ireo mahitahita sy mahazo tombotsoa ihany sisa no miaina finaritra fa ny malagasy tsy mandady arony mitrosona amin'ny tany mihitsy. Mandeha avokoa izao fandrebirebena saim-bahoaka izao amin'ny alalan'ny fizarana fanampiana izay tsy mahavita ataona akory. Toa fanafenana tsy mety sy fanodikodinana saina fotsiny izany hoy ny olom-pirenena. Raha tena mpitondra mitsinjo lavitra no mijoro eto hoy izy ireo dia ny sosialim-bahoaka mihitsy no mila arenina sy atao laram-pamehana. Ny sosialy mihitsy mila jerena fa tsy le hoe fizarana vary tsy vahaolana. Sahirana ny olona, ny vola moa zany ny fitady ale fiainana mila hoe mba jerena ihany. Zay ny azoko tenenana azy fa. Raha ohatranay aloha tsy mba mahazo an'izany fa fidina mihitsy ny olona mahazo an'izany nefa samy sahirana rehefa hoe tokony misy ny fizarana aloha dia tokony samy mahazo daholo ny tena marina le sady tsy hitako ohatrany hoe tena nakonakonana zavatra atao fotsiny fahitako anazy tsy mahavonjy akory. Ohatrany sakafo indray manokana fotsiny ny anambatambazana anao dia ohatran'izay fa ny amin'ny resaka vidim-piainana
ny amin'ny sosialim-bahoaka rehetrarehetra mihitsy fa zazo mandalo tsy araka ny fiainan'le tsy mety le izy satria zavatra mandalo tsy mahavita le izy fa ny tena fiainana tena iainana mihitsy satria ny tena be adidy olombelona. Tsy misy tsy mitaraina manoloana ny amafy ny fiainana ankehitriny efa manomboka tonga sainany malagasy tsy vita ny fitserana fotsiny anefa izany fa mitaky fandraisana andraikitry ny rehetra mafimafy kokoa noho izao no hitranga aoriana kely ao raha minimikipy sy manetsy tadiny amin'ireo antsoantso sy feom-bahoaka ny fitondram-panjakana izy ireo izay tompona andraikitra feno amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Zay le fanadihadiana nataony Iando Miaratiana mpanao gazety eto amin'ny MBS na zava-tsara remim-pianakaviana daholo le niteny teo Andriamatoa Motarson ary tena hoe miatrika an'ilay fiainana hiatraika an'ilay ngidi-piainana ary maremim-pianakaviana azy dia mananjanaka kely dia maro ny zavatra niteneniny teo tsy misakafo tsony raha tsy amin'ny alina tena hoe ny zaza misy tena hoe tsy afaka ampianarina intsony araka ny teny teo dia be dia be zany hiaran'ilay tsy faiza mitantana araka ny fanazavahantsika teo ny olona fa ny olona masy dia izao ho an'izay tsy miaina an'le izy dia tsy mahatsapa n'ilay ingidiny satria hoe milamina tsara sy ny sisa ny oeraoera sy ny zesta sy ny bidabe atao hoe aseho etsero fa reny zany tena mampiseho an'ilay teneniny mpanao gazety frantsay amin'le hoe miaina ao anatin'ny misère ozy mpanao gazety frantsay miteneny io misère ny vahoaka malagasy fahitanao azy zany fitenenana zany rina tsy nataony akory hoe ao anatin'ny pauvreté fefa ao anatin'ny misère mihitsy de teny efa any amin'ny farany ambany ary zao nge rina ny zatra mitrangy mivoaka teo le vidim-bary 7 kapoaka ka zao tsy hoe meza isy rina tsy meza miara-malahelo aminareo vahoaka malagasy amintsika rehetra zay fa ao anatin'ny fiakaram-bary nefa iny miakatra ny vary miakatra ny vary zao tamin'ny fotoanandro nge 300 nge zany vidim-bary zany kapoaka ny kapoaka nge zany ny vidiny tamin'ny 7 latsaka an'izany ary zao izy zany de mbola misy olona ihany tsy resy lahatra hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy tsony ty fitantanana firenena zavatra hitranga mbola hiakatra ihany ny zavatra maro samihafa ny labozy hiakatra ny sira aloha zao tsy de nietso ihany vidiny zay ihany fa ny siramamy efa niakatra efa afa ny siratany lafo satria somary spesial moa siratany fa le siratsotra aloha iny tsy de ny siramamy aloha efa lasa niakatra any amin'ny 700 ny vidin'ny siramamy ny labozy hiakatra satria miakatra efa tsy voavidy tsony efa tsy misasa ny gasy zany ny tiako resahana aminareo hoe potra le vidina solika de mandeha amin'izay vidina solika iny mbola tsy tonga any amin'ny farany fidinany fiakarany vidinetany tsika zao fa mbola any amin'ny farany volana hoany angamba vao tonga zany tonga any amin'ny entana rehetrarehetra amin'izay fiakany de ho hita eo no ataon'le ministry ny commerce ministry ny varotra sy ny industrie ho hita eo hoe aizany fa aizany mitatana fa zao rina ireto olona reto ange tsy mitatany hoe inona no ataoko mba hatonga an'ity tsy hiakatra tsy zany ange no ataon'ireo mahatonga azy manao hoe décret no ataoko de satria tsy mahay an'le hoe manao asy izy hitera-boka tso tsy mahay an'izany reo olona reo hatrany ambony indrindra ka hatraty tsy mahay an'izany reo fa ny zavatra indreo dio le zavatra mipoerapoera io ozy hoe ho ataotsika oatra amin'ny Paris be fotaka tsy haiko anao na efa nakany be fotaka tsy mbola tany benenitra rehefa naleako fa be fotaka mbola tsy anelalela antsoisy maro mandiky iny misy benenitra rehefa naleako fa mamay be tsy mbola nisy nadiana angady ray ary nadiana angady ray ary anatsatoko atao be fotaka zany nefa mifampanantenana dia miteny reto mpiara-miasa manao kosa nge io président io odo io ahoana ara no ilazanao an'izany nefa ny zavatra rehetra nampanantenainy tsy zao vidy mpiainana efo tonga any amin'ny 100 ary zay mantsy le anaovanay hoe raha izao no mitoy re olona de betsaka no faty
fa de misy hetsika tsy maintsy ataotsika vahoaka hoe manao hoe oka re zay ty fitondrana ny teny atao sy moa nandolo-ponenina ataontsika angamba mety afaka mivelo kaserolina manodidina mitabataba eran'ny tanàna noho ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena fa ireto olona reto tsy mahay an'izany de azagaginareo raha hiakatra ny vidim-piainana ny saribômo hoe telo alina efa ohatr'zay de ohatr'zay le fiainany eto amin'ity Madagasikara ty mampalahelo ny zavatra mitranga nefa eran-tany ary efa lazainy eran-tany ty izy vaovao teneniko ty ny olona mpamatsy solika sy mpivarotra herinaratra ny tena manao tombony be eran'izao tontolo zao io eran'izao tontolo zao nefa ny atsika ny amin'ny petrôla taony TVA ndray ny atsika ny nahena reto manao tombony be zany reto petrolier reto TVA atsika ndray ny nahena tsy haiko na mba nalefa any amin'ny fer le izy na ahoana fa de tena mandeha any amin'ny zay no anaovako hoe tsy mahay an'izany reto olona reto fa mba manao fotsiny izy de manao hoe ho fampidinana an'le viditsolika de ahena reto nefa manao bénéfice be maninona ny tsy mibénéfice n'le pétrolier no kitianao ahidinao bénéfice ny reto mpamatsy herinaratra no ahidinao tonga ange zany de mba hita ny feny aloha fa tsy hoe eo fotsiny ao mitabataba hoe zay tena nanana hevitra tsara fa raha ny mpanohatra ny teo tena tsy hitantsony angamba ny vidiny io fa lasa ray alina angamba ny vidiny io lasantsy io miala tsiny miala fondro ny tsy fahaizana moa mampiteniteny foana riny zay le izy de veriko zay raha ny prévision énergétique am'izao amin'ny fourniture sy ny prix ana énergie amin'ny farantaona ho any amin'ny 200 € baril zay raha vao mifanenjana eo indray ny Ukraine satria ohatra ny misy ralentissement zao le ady fa raha vao mifanenjana eo zao moa ny frantsay any Europa zany zao de fa hoe fiezo fekibo tsy afaka atao ambonimbonitsony ny chauffage any an-trano voasazy zay mandandany energie amin'ny tsy antony ka zay le izy tena voasay any zany de tsy fantatra hoe inona indray no ataony reto olona reto reto mpitondra atsika zany rehefa any amin'ny volana novambra ka miakatra io fa le vola gasy mikrisa nefa ny tena mampihetsika azy fa eo ihany le hoe vidin'le anina ka tsika ange zao mampalahelo ngery vaoka malagasy ty zao lasantsy viditsika le fatritra ny rindra eran-tany raha miteny ny olona hoe $106 ny baril de mividitsika hoe any amin'ny $110 le fambarafine aminanina le atsika le ratsy indrindra de maty ny ankabeazany tomobile ngeto made in Corée zany vita avy any Corée be de be tsy mahazaka an'io gazoil io sy lasantsy io eto amintsika fa le ny européenne mantsy manao an'le hoe voiture tomobile tropicalisé de efa ataony amin'ty norme kitoto efa misy norme de kitoto be de zay no ataony eto amintsika de nefa ireo pétrolier ndray ireo no mizesta hoe tena manana trosa be amin'ny eta malagasy za aloha tsy de resy lahatra am'izany angery riny tsy resy lahatra am'izany 2019 reo nanana tombony be tamy vidina solika rehefa aveo lazainy fa izy manana trosa be de be amin'ny fanjakana malagasy ka izany rehetrarehetra zany eto am'le hoe tsy fahaiza mitatana sy ny hoe zany ve no atao hoe tsy fahaiza mitatana moa tsy haiko tsony mamaritra azy reny satria zao fahafantarako azy de misy kopaka isasana ka mahay mitatana ho anazy izy zany fa tsy mahay mitatana ho an'ny vahoaka malagasy verina kely eo anaty zay energie zay tsika tafa verina tapoka any am'le resaka fitaterantsika zavatra ka io raha vao resaka hoe vidim-piainana zavatra ilain'ny olona andavanandro de tsy afaka miala amin'io ny fitaterana de lalana zay indrindra ka zany composanty amin'ny transport d'olona ny lalana na ny fitaterana fa ny zavatra mahagaga ary mampalahelo ty zavatra mitranga ato amin'ny ery Madagasikara ny fitaterana anabakabaka efa hoe ho ajanona le Madagascar Airlines de nasaina nanidina indray ny Madagascar Airlines
de ery Madagasikara ny everina hoe tena hoakarina sy tena hoe ho velomina tsara tohatra ny emitra ty ministra rehefa mifandona tamin'reto mafia ao anatin'ny fitondrana ny emitra amin'ny ministra ary de nytenenin'le gazety anankiray mihitsy moa zany hoe ohatran'ny hoe tena nampanantena volana amin'ny ministra kanjo inona moa le hoe nampanantena vato de bibilava ny namena ohatrohatr' zany ohatrohatr' zay ny fitenin'ny olona nga ministra ny transport fa ministra ny transport ange tamin'izy voatendry tena namovorona tokoa ary zara de nanao ohatrany hoe tena mbana ho azy izy ty ny lehibe ny nanendry azy moa zany tsy ny hoe ny Florajoel fa ny hoe Ngaratsirahonana teny hoe anay reo de zany hevitra fa tena mbo hoe ampiseho ny fiarovany an'io zany ngara ininy ay moa izy iny de tsy niova am'le be resaka be fotsiny fa tsy mandeha am'izay loniny akory ka rehefa niona ny ministra nge de nyteny hoe misy mafia mihitsy ato anatin'ny ty sehetry ny transport ty fa sahan'ireo ny tsy mandoa etra ho an'ny ministra ny ekônomia zany tena crime zany tena crime eo anatrehan'ny fireneny zany hoe tsy mandoa etra zany reo olona reo fa le ministra ny transport hoe za tsy anaiky na ho alany eto ary tsy mampaninina afa zao tsy anaiky an'io vitavita foana zao le izy anga mihetsika akory tsy nisy fitakiana tendrena ny DG-ny aray tendrena ny DG-ny samfinina fa nga reo nisy nilana azy akory ka ianao miteny hoe reo anao fitantanana tsy maheno zany reo olona reo mitantana le hoe misy zavatra mitranga eo analakely de zay no ataon'ireo inona no ataontsika n'ity mandefa gros bras tsika mandefa zao zany ny fitantanana ataon'ireo fa le hoe inona ny tsy ampitranga zavatra ao analakely tsy mieritreritra n'zany reo olona reo tsy manana an'zany tsy mahita an'zany izy ary zao mety mahita ihany le ministra sy le DG sy le directeur aty fa rehefa hoentina ry ambony ary zany tsy azony any ambony de namany tsy atao fa ny zavatra mitranga eto amin'nga ministra ny transport potra moa zany le fiakarany viditsolika eo ny transport terrestre fa nisy problema tohatra ny tsy manana ny plan de masse ny transport akory nga ministra ny transport enga ny ako diso fa raha ny fijeriko ny famakiko ny zavatra mitranga sy afafiny plan de masse ny transport zany eo plan ny transport terrestre maritime fluvial aérien tokony manana an'izay plan B zay izy zay plan de masse ngeda be zay ahitany hoe rehefa mihetsika ty de inona dolo ny composante mihetsika atao anatin'le transport fa lasa eo ambotro manjaka lalana 4 kilometra de lasa 4000 ariary frais mitovy amin'ny makany vato makany amin'ny 16 kilometra lasa tsy misy marina aloha fa tsy de anjaran'ny ministère ny transport no manao cadrazany zany fa anjaran'ny commune no manao fifanarahana amin'ireo kompaniana coopérative moa zany coopérative na transport isan-karazany reo amehezana an'zany sarandalany zany fa tsy hoe ny commune Antananarivo daholo no andrasana nyty tahaky ny Buxi Makeny Vato mifanaraka Antananarivo ny commune Vato Ambodra-Atrimo sy Analakamisy mamaritra an'zany de mba milamina izy fa ny ministère manome cadre global hoe zao ny indicateur anaovanareo azy zay ny mahatsara an'le ananana plan de masse fa tsy misy an'zany raha ny hitako aloha mety zany tsy mahalala no ny antony maro samihafa zako ngamba tsy nikaroka sy ny etsetra fa tsy mbola nanambaran'izay ministra zao ara moa izy miemitra eto miemitra daholo izy am'le zavatra ataony de gagy ianao le olona no miady ny olona eny ny olona mpandeha zany no miady hoe ataovy an'izao ranga de efa nisy Buxi lasa potika ny fitaratry satria lasa misarina ka itsitsy ty re olona tena ohatrany efa mikirisakirisa ohatrany hoe hiady atrano zany tsika raha ny fisehoan'ny zavatra ohatr' zao fa misy zavatra efa mitranga nge any ambadika any marina aloha fa me hoe ilaina fanamafisana tsara vao hotenenina lizy fa misy zavatra efa mampitahotra ny mitranga any naninany amin'ny zavatra ny comportement ny olona zao nge ny hafanapon'ny olona tsy mitovy
rehefa misy zahatra mitranga misy ny mafana foety dinio tsara aloha zany zavatra misy ny sasany tonga de hoe higidragidra misy ny sasany hoe andro zareo mpanao politika zany zay le tsy mety zay fiainana mahakasika amin'ny fiainantsika vahoaka no mitranga ny any anaty vilanitsika mihitsy ny mety efa tsy hisy nininona tsony a de anao fiana fa mba velesy farafaratsy ny takotra hoe andao hifanao fotoana e ka le volany rehefa lafoko le volany sy ny takotra rehefa lafo ny olona efa tsisy tsony dia zay fanontanian'irina teo hoe manontany ny PTF hoe misy état de droit ve misy bonne gouvernance état de droit bonne gouvernance séparation des pouvoirs transparence droit de l'homme alohatsika amin'ny herinandro mamaly zany ny rina fa tena manakolazaina am'izany tsika fa noho ny antony maro samy hafa satria rehefa manambara zany tsika de tsy maintsy misy paramétrage atao ihany hoe le bonne gouvernance moa zany inona ny dikany ny état de droit inona ny dikany de ho hitatsika mazavazava kokoa fa eo tena hoe le PTF mitafika sy ny fitsarana mitazona ny fitondrana io ka rehefa hoe jerentsika zay zao nkolo nahoana aloha hevitritsika mba mivavaka ho an'le mpitondra ihany tsika mba niovana izy ireo elany am'izao fomba fanaony tsy de mendrika zao fa de mba andehanany amin'ny lalana marina zay ko ngamba ny tokony mba ho ataotsika fa raha ny atezera ny vahoaka malagasy tokoa ngamba misy olona tezitra amiko indray hoe ianao veramota hivavaka ho an'ireo mpitondra ireo zange ny tenenin'ny olona zany tamin'ny sabotsy fa maninona ny teneninao hoe zao ny tokony ho ataon'ireo mpitondra ireo fa maninona ny tsy teneninao fotsiny hoe zao le tsy mety koa za hoe tsika menakavy ange miara fesony de tenenina izy nefa izy tsy manao ozy zareo eny ary mandeha ny fotoanantsika efa somary lavalava ihany zay ny arahantsika tamin'Andriamatoa Motarson alleloia filazan'ny olona anao moa eny an-tanàna hoe ramota filazan'ny olona fomba fiteny zay fa misy ny fanamariana kely zany nresantsika kely teo Andriamatoa Motarson resaka hoe Air Madagascar ny Air Madagascar aloha apatsiahivina kely fa patrimoine zany tompoko Air Madagascar patrimoine zany maneho ny maizy azy ny firenena izany ka raha iteny ianao hoe Madagascar elnese zao hoe Air Madagascar ane dia efa voasoratra ao anaty tantara ary tsy tonga ho azy no nahatonga tompoko ny anarana hoe Air Madagascar zay aloha foto-kevitebe goavan'izay dia teo moa zany mifandimby ny mpitondra Air Madagascar ny resaka de rehefa mifandimby ny mpitondra de samy nitondra izay everiny fa hoe anatsarana sy hoe mba hampiakatra ny maizy azy an'izany Air Madagascar zany satria Air Madagascar na ny anarany aza de hoe Madagascar de maneho zany ny firenena malagasy ary tena hoe fierté zany hoe Air Madagascar zany mandeha ny ivelany any ianao de hoe mitaingina ny fiaramanidin'ny Air Madagascar ohatran'ny frantsay zao de hoe fierté andry zareo zany antsoina hoe Air France zany ho an'ny britannique British Airways de ho an'ny Etiopiana de manana ny compagnie ihany koa izy compagnie nationale daholo zany tiana tenenina rehetrarehetra zany fa le izy moa araka ny resaka teo hoe nanomboka teo amin'ny 2009 teo nanomboka teo amin'ny 7 teo dia teo mihitsy no tena hita hoe nanahirana le raharaha satria maninona raha raisitsika zany zao ohatra hoe tamin'ny fitondrany président Marc Ravalomanana dia nisy ny Boeing 767 anankiroa eo amin'ny resaka flotte mihitsy io resantsika io amin'ny resaka fiaramanidina de asa hoe mba tsy te hitovy mirehetra ve tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka dia nividy Boeing 747 vaovao iny le mitondra ny anarany hoe tolom-piavotana moa iny zay mbola kely tamin'izany vaovao 747 dia tamin'ny andron'ny président Tsiranana 737 misy hoe sambrano sy ohatr'izany mbola kely moa ny tena tamin'izany mbola nandady mihitsy arangamba dia rehefa nandeha le fotoana dia tonga zany ny fitondrana tateorina tamin'ny teteza mito zany moa ny président Rajoelina teo de inona natao de hoe Airbus A340 afahantsika manaraka an'le zany satria hoe samy te hitondra ny Air Madagascar any amin'ny fahombiazana
fa le Airbus A340 averineto fa io a tena napidika izy ao ny firenena satria tamin'ny frantsay moa zany izy io anakiroa de napidika izy mbola nitaritaritin'ny olona tany amin'ny fitsarana de eny mbola nitaritarika ny ery Madagasikara no fafankihoany tao anatin'la izy nefa nieritretina hoe mba ampitondra fahombiazana ho an'ny fitaterana anabakabaka eto amintsika fa tadidiko tsara tamin'io le hoe A340 io natao daholo ty publicité rehetrarehetra ty fanatsarana zany tena fiaramanidina tena zao zany ny tompony aza ny Airbus ara de ny haiko fa hoe tsy mety tena naneniny zay nanamboatran'io satria sady mandany carburant no lafo ny entretien de inona am'izao fotoan'izao raha mijery ianao zany ny fiaramanidina mipetraka ao amin'ny seranam-piaramanidina ny Charles de Gaulle ao a Paris be de be ny kompania mipetraka ao lo zany mba ho fatatsika fa tsy misy kompania intsony mampiasa an'io Airbus A340 io izay nampiasain'ny malagasy kompania be de be any andafin'ny Amerikana vomaly no nijerena zany hoe inona avy ara le fiaramanidina ampiasain'ny olona any ivelany any fa raha vao resaka hoe long courrier zany hoe le mandeha lavitra be de Boeing 777 tompoko tena be mpampiasa am'izao fotoana zao de Boeing 787 de raha hoe mampiasa Airbus dia Airbus A350 le mandeha lavitra io dia Airbus A330 misy an'le Airbus madinidinika A320 A321 A319 le tsy de mandeha lavitra eny misidina eo amin'ny adiny roa adiny ray sasany sinsisa zay le izy fa zany A340 zay mividininy raha malagasy zany tsisy mampiasa an'izany intsony satria napidika izo ny atao hoe fiaramanidina sy ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka any ivelany isika miditra amin'ny zavatra izay tena hoe napidika izo fa inona le mirentirento no natao de ny sasana ny lohany olona io ny tena tsara ao ny oronan-tsary tamin'ny fotoana izay hoe nampidirana andreo A340 reo nampiasain'ny Air Madagasikara izany le izy nefa tsy hoe mividina tony tamin'ny andro ny président Ratsiraka hoe 747 ka hoe mividina vaovao fa fiaramanidina efa mipetraka tary anatin'ny tsy fantatra ry no ny skirina de zany ve de mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena zany zavatra ohatran'izany ny Airbus zay orinasa mpanamboatran'le izy rehefa niaiky fa hoe tena napidika izy ty de isika zay firenena efa sahirana mbola nampidirina kizo indray tao anatin'izany rehetrarehetra zany satria ve le vahoaka malagasy tsy mahalala inninna satria ve le vahoaka malagasy efa tsy ampy sakafo fa tsy afaka eritreritra ny zavatra ohatran'izany zay ne le izy de aveo ianao zany zany ny zavatra natao de rehefa tsy tafavoaka le herma de lasa ianao mamoaka hoe Madagasikara Airlines fa tsy teneninao le tsy fahombiazana ny vokatry ny fampidiranao fiaramanidina tsy ampiasain'ny olona intsony ny tompony aza tsy ty de nao niditra tamin'le izy tsy misy miresaka zany ary fananina tsy resahana satria raha miresaka an'izany de ohatrany hoe mempangatena ao anatin'ilay izy fa raha mandeha ianao ao amin'ny seranam-piaramanidina ao a Paris zany ao amin'ny Charles de Gaulle ao anatin'ny adiny roa tsy misy Airbus A340 mipetraka sy midécolle ao na iray ara zany hoe ireo kompania zany dia matanjaka any ivelany any tsisy mampiasa an'izany fa 777 no ampiasainy raha vao Lancourier Boeing 777 io daholo no ampiasain'ny akamarony de Boeing 787 dia Airbus A350 A330 zany ny tena fampiasa de 737 lefa le tena le aty amin'ny teknôlôjia zany zay tena hoe avo letra zany ny fampiasan'ny olona am'izao fotoan'izao satria mitsitsy carburant ny antsika fiaramanidina vao mainka manaikitra be ny ina moa carburant ny fiaramanidina ny kérosène zany ene mandeha daholo ny kompania de manao kady tsara zany ny fomba fitantanana tompoko manao kady tsara hoe mampidi-bola ary ny charge dia miena ny antsika mifamadika tsy amin'ny fiaramanidina ihany ny charge be deaibe raha tsy resaka jirama fa fampidiram-bola tsy misy ny fampidiram-bola amin'ny fanondranany entana makany velany
ambany fa ny fanafaranentana zay amoaham-bola afarana dolo ty rehetrarehetra ty varotsiny zany afarany zany mamoaka vola tompoko ny dikan'izany de zany ve de ahoana de omena solution zany ny tompon'andraikitra am'izao fotoan'izao hoe andao iresaka sasany efa miteny tady sezy reo eny ary andriamatomotatra mamaraparana ny fandraisanao anjara eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada zany ianao ao anatin'ity resaka ty raha nyresaka moa de be ny resaka tsy ho tapitreto raha ity fasarana ny gasy ty no resahana fa eo ary ianao andravina azy am'izay nandraisanao anjara hoe inona raha no tianao amafisina zany ka tena ho tadidina tsara tamin'ny resantsika lavalava teo. Ny zavatra tiako ambara mihitsy zany tamin'ny tian'io ty de zao hoe ny zavatra rehetra mitranga de misy antony de tsy maintsy jerena hoe inona ny vokatra iny misy ny lafy tsarany misy ny lafy ratsiny zavatra mety misy zany anjaranao mijery hoe aiza ny impact ty negatif an'ity aiza ny impact positif an'ity de manao ny mitigation an'zay mifiteny hoe manalefaka le lafiny ratsy ianao fa zao misy foana zay zavatra zay effet mécanique ny zavatra rehetra zany fa raha ireto mpitondro reto zay ny nambara teo tsy manana an'zany reto olona reto tsy manana an'zany reto ary ny zavatra tiana ho amafisina kody zao hoe mizavatra mitranga eto amin'ny firenena zavatra tsy marina ny akabeazany mitranga ary dia samy maka kely ny olona rehefa hoe manohana ny fitondrana io de jereva fa misy fidiram-bola n'izay eo amin'ny zavatra hafahafa le fidiram-bola zay no mahatonga azy manao an'io fa raha olona hoe tsy misy fidiram-bola tsy ananina n'io fanjakana io mihitsy zay zavatra rehetra zay ka de zao miverina zavatra tena hita mazava zany zao fa zao hoe ny asan'ny mafia de tena matanjaka tokoa eto Madagasikara ary ngy ministre ny transport moa zany io de lefitra tapoka fa de nangina tsy niteny ary tsy manome fanazavana tsy ohatran'izy le avy tamin'ny voalohany fa lasa tsy manome fanazavana tsony zay ny zavatra mitranga de le olona koa le olona lehibe mafialy hoe sado cabinet rina fa dino teny azy mifampidiram-bolany reny am'izao raha hitako am'le zavatra mitranga satria na nitranga rina nanafatra compacteur bulldozer ozy ny gasy sy ny matériel fanaovana travaux publics fanjakana malagasy tsy fantatro hoe fanjakana malagasy ve mividy an'ireny de namenan'izy reny fa zao mantsy fanontaniana be deabe no mampanao pavé lalana izy am'izao zay mantsy le hoe tena mba manao kosa président Rajoelina pavé 100 mètres 200 mètres lalana ohatao kanaleany ananina raha to misy pavé koko le lalana makany betrokako tsy betroka fa iza moa eny ohatroatra zay ka ny tiana horesana tsy mandeha am'izay loniny daholy na ny fitantanana ny fanamboaran-dalana ary ny fanamboaran-dalana misy donné métré efa vita hoe miala eto am'izao point 0 makeo amin'ny 100 mètres zone amboarina 100 mètres makatsy amin'ny 500 mètres aza zay le donné métrique de io no anaovana appel d'offre io fa zao tsy mandeha arak'izay tsony ty zavatra atao ty fa dia mandeha fahatany ka de mampalahelo fa ny zavatra atao miezaka ny eto amin'ny sehitry mmpanohitra ampahafantatra anareo ny zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity amin'ny lafiny rehetra miezaka de hitondra vaovao anareo zay amin'ny manaraka hoe makaiza sy makaiza fa hafahafa ihany fahitanan'le firenena ary tenenina aminareo le izy tena makany tsika ahoana moa zalaza zay rehefa le makany zany dikan'izany de makany amin'ny fahaverezany tsika menakavy raha izao no mitohy fa mila mitrotrotsika manazava amin'ny namana sy ny tapaka hoe zao ny zavatra mitranga re tompoko ka dia mila miomana am'izany tsika so mba hoe asaina mikapoka sarom-bolany ianao de eo anao manao hoe tsy anao fa fanairana ny mpitondro zany fanairana ny fanjakany zany hoe mba jereva re anay rehetra
fa marina fa tsy hainareo zany a fa nareo ange afaka manontany malagasy sasany raha ny mpanohitra no anontanianareo dolazay ihany hoe zao atao de mety hiteny angambany sasany hoe melanareo dia zay fa dia mametraka ny veloma aminareo a mpanaraka ity fandarana miara-manonjy ity tamin'ity an'io ty a dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy a ho amintsika tsirairay avy mivavaka ho an'ny firenena mandrakarivotsika mba ampiarina ny firenena amin'izao fasahiranana lal de lal hiainantsika vahoaka malagasy zao. Manao veloma tompoko. Eny ary dia isaorantsika Andriamatoa Motarson aleloia nitondra an'izay fanehokevitra sy fanazavana zay nindresahana moa tsy hoe zavatra vaovao fa iainantsika isan'andro isan'andro ao anatin'ity krizy sy fahasahiranana lavareny ity efa teneniny hoe fikaonantom-pirenena no solution andao iresaka andao ifampidinika manoloana an'izao toejavatra izao ary dia io aloha zany dia mandeha io ary ao anatin'ny fanomanana amin'izao fotoana izao araka nefa hoe fanazavana no entin'ny tompon'andraikitra isan-karazany tetsy teroa izany efa mandeha ny fiomanana ary le izy mila mafisina fa io resaka hoe fikaonantom-pirenena io raha nieritreritra ny sasany mantsiny hoe mifamoivoy ao anatin'ny sain'ny sasany eo de hoe ny tim io ny RMDM io diso be zany fa izay mahatsapa rehefa hoe olo-pirenena ianao rehefa hoe manana ny izay hoentina ianao mba anatsarana ny fiainam-pirenena dia io tsy misy anavahana fa afaka mandray anjara ao anatin'le hoe fionam-be pirenena sy zay azo ilazana azy ny mpitondra fivavahana ny efefika hoe efa miteny ny mpamatsy vola iraisam-pirenena efa miteny nandefa delegasiona manokana teto any eo anivon'ny fiarahamonimpirenena PDB no efa miteny sehatra maro CFM betsake dia teny hoe fampiresahana ny tena zava-dehibe ary zay no mahamalagasy itsika kanefa dia misy no mahita hoe tsy any amin'izany fampiresahana zany no vahaolana araka ny teneniny sasany satria le lazaina hoe fampiresahana de mikitikitika ny sezanay mitady fiaraha-mitantana sy zay ohatran'izay rehetrarehetra zany no eritreritra ny sasany kanefa le izy tsy izay mihitsy tsy izay mihitsy no tanjona ao anatiny fa hoe fikatsahana ny tsaratsara kokoa hialana amin'izao fahantrana mangitsokitsoka fiainana ao anaty misère hoy ny mpanao gazety vahiny hialana amin'izany misère eto Madagasikara zany no tena hoe katsahana sy kendrena ao anatin'ilay fikaonandoha pirenena izany tafiditra ao daholo ny resaka maro ny fiainana hoe tena manahiran'io ny resam-pifidiana zany moa fifidianana moa zany tsy maintsy izy zany nahoana fa lay fomba natanterahana n'lay fifidianana raha hoe am'izao sy zay zavatra efa niainana hatramin'izay ny tokotany be ampifidianana miainga hatrany amin'ny fokotany kipitsipitso ny lafin'ny teknika isan-karazany hoe raha mbola ny teo ihany no mbola andeha ho asisika ihany zao no ho ampiarina dia izay lay tena hoe tsy mety zany fa aleo aloha ifampidiniany ity mba tsy iverimberenina intsony hoe mbola isy indray hoe ny taranaka faramanimby ray mbola izakany tsy mety efa hita hoe tsy mety ary zay ny tena olana efa hita hoe misy zavatra tsy mety de mbola isisihana ihany efa hita hoe miteraka tsy fahombiazana sy zavadoza eo anivon'ny fiarahamonina ty zavatra anankiray ity mbola atao ihany zay le tena tsy mety mihitsy afa le hoe tsy mahafantatra afy zay fa tsy zay no mitranga eto Madagasikara fa zavatra efa tsy mety de mbola isisihana ihany dia tsy vitany hoe misisika fa anaovana fietsiketsehana be eto sy eroa anaovana an'izao dia takotakonana amina zavatra hoe zavatra mandalo fotsiny de zay no heverina fa hoe aletika ao an-tsainy lay malagasy de ino hitany falefahantrana sy le tena hoe fototry ny olana mipetraka eo ihany de zavatra tipitopy foana no ampiarina zany eto amin'ny firenena ka zay no tsy maintsy hitenenana ny zavatra tsy mety satria ny fitenenana tsy mety tsy hoe filambaniny na hoe fity hoe miteniteny fotsiny
iza ny tadiavinareo hoe ndeha andany andro eto na hoe ndeha hiteny fahatany tsy any mihitsy fa ny fahitana ny zavatra tsy mety no tsy maintsy hitenenana ary profon'izany ireo fanehokevitra nataona remim-pianakaviana izay asendra ny MBS teny amin'ny lalana rehetrarehetra reny teto andrenivohatra reny teto andrenivohatra reny fa raha mandeha any amin'ny faritra lavitra anysika mbola zavatra hafa ihany koa no teneny tsy hoe zavatra hafa hoe ahoana moa fa endrika fahasairanana sy endrika fijaliana tsy fahasairanana ntsony ane no iainan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao re olona fa fijaliana tena hoe milanja azo fijaliana raha atao ny karikatura milanja azo fijaliana fahoriana milanja fahoriana raha jerena ny any amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy ihany io moa efa nytenena teo ny resaka hoe fidiran'ny mpianatra tena sahirana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao ny any amin'ny sekoly mpanjakana efa nyresahanao ambenombeno fa tsy marina zany hoe tsy mandovolo zany misy fandoavam-bola any fa ny atao amin'ny privé koa mba manahoana ozy ianao napiakatra daholo napiakatra ny vola aloha eo amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana 2022-2023 ny akamarony ny sekoly tsy miankina tsy metsiny mihitsy ry zareo normalina be zany normalina zany satria miakatra daholy ny sarza rehetrarehetra amin'ireny sekoly reny nemantsy anisany teny hoe mba resao miara-manonjao rangaly tena mahazo anay sekoly tsy miankina fa tena miakatra daholo sekoly tsy miankina amin'ny ankapobeny misy karazany roa misy ny sekoly miankina amin'ny finoana de misy le tena hoe tsy miankina tena hoe école privé zany olona tsy miankina amin'ny finoana izy fa olotsotra no tompony na hoe fikambanana olotsotra no tompony zay zany fa ambarantsika daholo hoe privé daholo tsy miankina amin'ny fanjakana daholo reny rehetrarehetra eny fa rehefa nijerenao zany ny listra de miakatra daholo ilay entimana n'lay ray aman-dreny nefa dia midina fantrana ny dikan'izay ary fampitehan'ny tontolo sosialy sy ny tontolo karena vokatry ny politika tsy mandeha amin'izay laoniny no mahatonga an'izay zany hoe ny olana any amin'ny fampidirana mpianatra zany dia efa vokatry ny tsy filaminany ny fitantanana sy ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena ka endrika isehoany izay fahasairanana izay droit d'inscription efa tafakatra hatrany amin'ny 7,000 ariary ny any sasany dia akoatran'izay mbola misy ny saram-pianarana misy ny lisitry ny fitaovana zay tsy maintsy fidina zay omena mialoha ary misy ny akamarony sekoly dia milaza hoe qualité ohatran'izao no tadiavina zany zany mbola kipitsipitsiny daholo zany rehetrarehetra zany ahoana no hiatrehan'lay vahoaka malagasy sy lay ray aman-dreny an'izay toejavatra zay ahoana no hiatrehan'ny vahoaka malagasy izay toejavatra izay eo amin'ilay hoe fampidirana ny mpianatra zany amin'ny resaka taom-pianarana vaovao ity tsy tafavoaka tonga de lazaina hoe tsy tafavoaka satria ireo sekoly tsy miankin'ireo koa zany tsika mantsy ohatrany hoe maika fotsiny amin'ny metsiny fa ahoana izy ty fa ahoana izy ty fa ireo sekoly tsy miankin'ireo ihany koa dia mizaka ny tseran'ny aina izy satria misy karamany mpampianatra ao misy ny efitra tsy maintsy karakaraina ny fampitaovana isan-karazany w sinsisa tsy maintsy karakaraina daholo izay rehetrarehetra izay ka noho izany tsy mahaganga raha miakatra de miakatra ilay vola aloha zany zay nyray aman-dreny no mizaka azy aty amin'ny fidirana aty zay le zavatra misy tsy misy zavatra fironiny zany tsy misy zavatra hoe amboamboarina zany fa iainana raha ny eto andrenivohitra ny any amin'ny faritra manahoana de ohatra zany tsy misy hafa mihitsy ary akoatr'izay ny qualité an'ilay fampianarana efa nyresahana teo ihany any amin'ny faritra lavitra any dia manahirana no milaza azy tsy hoe ny zaza malagasy ny tsy mainininina lao zay apetraka tsara tsy hoe ny zaza malagasy no tsy mahay fa ny fomba izay
ahafahany miatrika antsaka sy andavany ny fianarana no tsy ao. Zay le izy. Sakafo tsy ampy, ny fitaovana tsy zarizary, ny lalana izay ale mamonjy fianarana lavitra be. So de tsy fantatsika ara fa amintsika miteny zao any amin'ny faritra any misy zaza 9 taona toboko mandeha tongotra 10 kilometatra isan'andro, 10 kilometatra mandroso, 10 kilometatra miverina mamonjy sekoly. De rehefa tonga ilay fotoam-piravana de matory ilay zaza malagasy io matory satria reraka tsy ampy sakafo, lalana nefa lavitra de lavitra. Zay le zavatra misy, tsy hoe fititehiteny fa misy zany. Zay le izy. Dia nefa tsy miteny tena miasa zay zao zay. Zany hoe rehefa any amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny potika sy mirefarefa, inona moa ny firenena androso amin'izany. Zay le fanontaniana. Raha misy ao ambadika ao faneho-kevitra amin'ny alalan'ny soratsoratra namana teknisianina dia ho alefatsika raha ohatra. Mbola misy fiomanana kely eo zany mbola misy fiomanana kely zany ataon'ny teknisianina malondrona izay faneho-kevitra amin'ny alalan'ny soratra io, hitatsika eo ihany ny anoizana anazy. Fa ny anoizantsika ny fandana miara-manonja MBS Radio Matin dia fitarainana avy any aminareo satria misy ny tarainareo zany hoe efa nikarakara ny hoe fisoratam-panambadiana. Reny fisoratam-panambadiana reny dia misy daty omena mialoha zany hoe am'izao no anatanterahana ny lay fotoana zany anaovana ny fisoratam-panambadiana any amin'ny arrondissement zany raha hoe ny eto Antananarivo renivohitra. Dia le olona zany ny lazany amin'ny ny fotoana nomena andro zareo dia amin'ny sabotsy 13 aogositra zay. Amin'ny sabotsy 13 aogositra ny fotoana izay fanomezana zany fa hoe anatanterahana n'ilay fisoratam-panambadiana. De efa fantatra le daty, efa vita daholo ny kipitsopitsony rehetrarehetra, ny taratasy ilaina sy ny rehetrarehetra. Efa natao ny fanasana ny fianakaviana, efa ny fandriana ny espasy anaovana ny lanonana hoe rehefa vita ny soratra de ikorana ry amin'ny espasy zao. Efa vita daholo zany ny zahatra rehetrarehetra zany. Ary ny fianakaviana sasany dia mipetraka any Dego any Antsiranana, ary efa miainga any satria lavitra Dego zany de mba hoe misy fotoana melolo zany atongavany eto Antananarivo hiatrehana n'ilay fisoratam-panambadiana na amin'ny 13 amin'ny sabotsy 13 aogositra. Any fandaminana efa vita daholo zany. Kanjo vao omaly zany de nitaraina le tompon-draharaha amin'ny hoe foana ilay fisoratam-panambadiana. Ny datin'ny sabotsy 13 aogositra dia tsy misy ny fisoratam-panambadiana fa no ny antony maro samihafa zay nolazainy ny tompon'andraikitra izany. Dia le izy moa zany araka amin'ny fitarainana rehetra fianakaviana reto hoe le izy tsy tena zavatra ofisialy hoe ahoana fa tonga de resaka telefona fotsiny satria zay mahafantatra olona atao de coup de telefona no lazana n'izay zavatra izay de hoe tsy misy le izy nefa fikarakarana efa mipetrapetraka daholy. De sahiran-tsaina ilay fianakaviana manandraraha, tompondraraha tamin'ity resaka hoe fiovana tapoka ity fa de hoe inona ny antony de foana daholo zay fisoratam-panambadiana amin'io sabotsy 13 aogositra io de ny anareo zany zay rehefa tafiditra ao anatin'izay zany de foana fa na aroso na ahemotra. Zany no fitarainan'ny olona zany tranga ao anatina fiarahamonina zany eto Andrenivohitra no misy an'izany dia sahiran-tsaina le olona de ahoana zany ny espasy efa ny fandriana tsy haiko nefa nandoa avance ihany koa zany satria ianao rehefa mamandrika de mandoa anaoko vola daholo io rehetrarehetra io. Ny invitation ny fianakaviana efa niala avy any lavitra be avy any Dego any efa ny an-dalana sy zay raha efa ny ambany sa izy hiakatra ty Andrenivohitra hiatrika an'ilay hoe fisoratam-panambadiana kanjo le izy hoe foana tapoka izany. Zay tsy miankina amin'ilay fianakaviana fa miankina amin'ny fandaminana any ambony any. Zany ny zava-misy
dia sanganehany sika mianakavy hoe ahoana zany izy ity, ahoana zany izy ity, satria resahanao ny any amin'ny fiatrehana ny fiainana sosialy problema, resahanao ny amin'ny resaka hoe jirama rano sy jiro efa problema efa sakafo hoan'ny isan'andro, resahanao ny aty amin'ny resaka fitaterana problema, resahanao ny amin'ny vidim-piainana andavanandro problema, resahanao amin'ny resaka fampianarana problema, resahanao ny any amin'ny fitsaboana problema, resahanao ny any amin'ny fandrimpahalemana problema tena foadisy, ny any amin'ny resaka tsy fandrimpahalemana eto amin'ny firenena efa ny tenenina daholo zany rehetrarehetra zany kanefa dia tsy misy tafavoaka amin'izao fotoana izao, tsy misy vahaolana izay tsapan'ny olona aloha miatraika any aminy sy miatraika any amin'ny isan-tokantranony. Resahanao ny resaka hoe diplomasia, fifandraisana amin'ny any ivelany, problema be. Io zany zao dia hoe ireo ilay nanao grevy tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia hoe amin'ny alakamisy, amin'ny alakamisy no miaona amin'ny fiadidinan'ny repoblika mba hoe hamahana n'ity olan'ity zany, dia mandrapatonga ny lakamisy alarobia androany zany dia mazava loatra tsy misy zany ny grevy fa dia hoe andrasana zany zay hovokatra io fampidiniana amin'ny rapitso alakamisy efatra aogositra io. Dia ay, dia raha zay zany ny raisitsika, ay ve zany any amin'ny fampidiniana no ahafahana mamaha olana eto amin'ity fireneny ity satria raha ny olan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia ifampidinika, iza no ifampidinika? Ny mpanao grevy sy ny aty amin'ny fiadidinan'ny repoblika. Lizy aloha zany dia fiadidinan'ny repoblika zany no mifampiresaka amin'ny mpanao grevy fa tonga dia ny primature aloha zany dia efa voadingana aloha raha izay resak'izay aloha, satria any amin'ny présidence no voatonona ao anatin'izy hoe mijery ny fomba hamahana n'io olana eo aniva ministeran'ny raharaham-bahiny io, ministera anankiray nefa dia ao anatin'ny fiadidinan'ny prime ministre, ministera ny raharaham-bahiny. Marina izy hoe ministera resaka hoe souverain, resaka hoe souverain zany, souveraineté nationale, dia inona manafaniry aza mikoropaka ianao na manafaniry fa mandeha foana ity dia zay no azo ilazana hoe any présidence no amahan'ilay problema zany dia hoe iresaka rahapitso, inona no vokatry ny resaka rahapitso ho hita eo le izy. Ka nytiatsika ho tenenina dia zao, ay zany amin'ny alalan'ny fampidiniana sy fampiresahana no amahana olana rehefa tena tankina ny toetra raha raisitsika amin'ny olana ao amin'ny maio io. Ko nahoana no ty amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny no lazain'ny sasany hoe tsy ilainy zany fampidiniana zany. Tankina neny zao ny ao anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny satria mikoropaka ny fitondram-panjakana, satria resaka visa, resaka zao, resaka fifandraisana amin'ny any ivelany, resaka amin'ny tena hoe varavarambe ny Madagasikara midirana sy mivoaka eto Madagasikara, zany hoe ministeran'ny raharaham-bahiny zany, resaka passeport hoe visa sins ao zany dia nikoropaka, dia rehefa nikoropaka dia hoe ndao ara fa ifampidinika, dia rehefa ifampidinika dia mijanona aloha zany aloha ny grevy aloha fa dia andrasana ny vokatra ilay fampidiniana. Zany hoe ilay fifampidiniana zany no fetra farany ahafahana mamaha olana rehefa misy ny olana izay mitranka. Nahoana no tsy asiana lanjany ho an'ny sasany ny hoe fikaonan-doam-pirenena amin'ny famahana ny olana eto Madagasikara, ny olan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny anankiray iny amina ministera anankiray eto amin'ny firenena, fa ny hodiniana ny ao anatin'ny fikaonan-doam-pirenena dia ny olana malagasy ray manontolo ny olana malagasy ray manontolo, fifidianana ao anatiny, ny resaka sosialy ao anatiny, ny resaka toekarena ao anatiny, ny resaka rafitra indrindraindrindra, araka ny teneniny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena maro zany zay efa miakatra eto amin'ity miara-manonjy zay mibesy radio mada ity, famahana ny olana inona no atao hoe problema no sasany amin'izany, vahaolana no katsahana ao anatin'ilay izy,
de ho hitantsika eo zany ny hotoyany izay resaka hoe fampidiniana eo amin'ny ivon'ny présidence sy ny aloaloha somary ikatona kely ny varovaro dia ny fampidiniana eo anivon'ny fitondram-panjakana sy tia ministeran'ny raharaha-mbahiny izany de hoy ny fanamariana avy hatrany amin'ny hoe fangamo misy hoe ministera ambony sy hoe ministera ambany na hoe ministera hoe manany lanjany kokoa na hoe ministera tsy de manany lanjany kokoa samy rehefa hoe ministera de samy hoe mitondra an'izay anarana ministera samy mana ny maizy azy daholo samy manany lanjany daholo ny ministera tsiraray zay miandraikitra ny fiainam-pirenena zany arakaraky ny izay departementan'izany ka itony zany hoe ministeran'ny raharaham-bahiny tony koropahana mihitsy jerena ny amana ny olana fa ahoana ny any amin'ny ministera hafa izay akinany fiainam-pirenena ihany keo ndresaka fampianarana misy olanao ny any amin'ny fampianarana ambony reto le hoe mpandraraha amin'ny fampianarana ambony reto eny anivon'ny université no tena tenenina am'izay ahoana ny momba an'izy ireo isam-bolan'izao ve zany de tsy maintsy manao an'ilay afetsiketsehana foana le olona izay vo azo ny karamany ahoana ny tsy azakazahana ny famana an'izany olan'izany ny any amin'ny ministera hafa ihany keo manana problema ny resaka fiarovana ny vahoaka malagasy tsy hoe iandro hoe fa misy dorolona ataon'ny olona oatra masikita le teratany malagasy ery Ananarivo amin'ny korobaka ampiasaina daholo zao rehetrarehetra zao fa ny fiarovana azy amin'ny fiainana isanandro ka mahatonga azy hoe ndeha hamokatra tsy misy tahotra tsy misy hoe fiahiahina zay ny tena tanjony zay ny tena izy zay ary io fidinany ny vokatra eny ambanivohitra io rehefa tena diniana eo ny resaka hoe tsy fivoarany teknika mpambolena sisa fa ny tena mahatonga an'io dia noho ny tsy fiarovana alay tatsa ahoana moa izy no terenao izy amokatra ka ny ambanivohatra izy tsy fandripahalemana ny iainany fitaintainana no iainany isanandro de rehefa tsy mamokatra araka tokony izy kely zany rehetrarehetra zany tsy mila hoe zavatra alalinina avy de avo zany tsy tiany akory fa zavatra tsotra izy kanefa tsy atao lay famana ny olana ka raha miteny ianao zany hoe io ministeran'ny raharaham-bahiny tsy maintsy vahana ny olana ka de amin'ny lakamisy rapitso no isy mifampidiniana eo amin'ny fiadidinany republika sy reto mpanao grevy reto de ho hita eo aloha dia vao aingakaingana daholo ara ny olana eto Madagasikara fa rehefa tsy voava zany le izy de ny fahendrena dia ny mametraka fialana zay satria le fiainan'le olona am'izao fotoana zao no resahana zao izy ny tsy mihinan-kanina zao ny zanany tsy miditra tsekoly zao izy no tsy afaka mihetsika tsony ny fiarana satria tsy mahavidy lasany tsy mahavidy gazoalina zao izy nefa mananontany eo tokony ambaravarany ny fahafatesana zao zany mizy mila solution zao tsika miteny zao fa tsy resaka hoe akaza hoe makatsy resaka avolety sinsisa tsy miditra am'izany ny gasy zao izy no tsy misy rano tapaka foana ny rano zao izy no tapaka lava ny jirony zao izy no tsy miditra ny volany satria mihidy ny coiffure mihidy ny fanaovana soudure mihidy ny orinasa tsy afaka mihodina araka ny tokony izy ary raha ohatra hoe orinasa zany tompoko no tsy mihodina ao anatin'ny atsasakadiny fotsiny dia efa tsy tanoano ny fahavoazana ao anatin'izay nefa ny charge de tsy maintsy alohan'lay orinasa zay ne mahatonga an'ireny secteur privé manana orinasa fa nitabataba teto be de be ny fikambanan'ireo orinasa efa menimena foana ahoany ty resaka énergie ty ahoany ty resaka hoe tena ny any ivelany tena hoe mibahana amin'ny asa fiarina eto Madagasikara fa le malagasy ve zany de atao piasa foana jereo tsara ane zany zao hoe ny eo amin'ny loharanom-bola idirany vola eto amin'ny firenena de fa iny daholo no misahana azy fa ny malagasy piasa tsy teny zavatra betsaka izay fa iarahantsika
miaina izany toejavatra zany ka zany ilaina fitoanandoam-pirenena daholy fa tsy vitany resabe fotsiny aty raharaha ty eny ary efa tonga eto ny namana fanira zafy manatsany sy ny député fetra izay lantany alalantika Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahadimy ary lehibe any vondrona parlementaire ihany koa tiako Madagasikara nivo amin'ny parlementa eto amin'ny firenena dia miaraba ny faniry ho avy ihany koa zany député fetra ndahoany misaotra anao rena de miarabanao ihany ko ny tatana fandarina nanomboka ny maraina teo a lavalava le fanadidina devitra nentinao teo misaotra ny tonton mota ihany ko niaraka tamintsika tamin'ity maraina ity miaraba an'ireo technicien eto amin'ny fobe any amin'ny radio Mada zay miara-mampanonja izao fandarina izao taratara voatonga satria mbola betsaka ny zavatra nisanina betsaka no tsy maintsy namboarina na lamina tany ambadika rehetrarehetra tany de izao vo atafaradalana amitsika betsaka ny vaovao zay resahantsika fa anisan'ny resahantsika ny zava-misy teria itosy teria tamin'ireo fitroarany vahoaka tamin'ny fahatezerina momba ity resaka délestage sy resaka rano ity ny tsy fahampian'ny solika eto Madagasikara de resahantsika ihany koa amity tapany faharoa ity satria de nisy fanambarana voaka ny OMS rehefa mijery nefa ny zava-misy eny anivon'ireo station d'essence rehetra dia ahafahana manatsoka lesina sy mitondra fanadihadina zany lafin-javatra izany fa mbola ao anatin'ny zavatra tena tokony ho resahantsika ihany koa mahakasika le raharaha Jesosy mamonjy sy ny fanasoketana ataony nasolombavamboaka Madagasikara iray eto Antananarivo renivohitra eto aty amin'ny antokotiko Madagasikara amin'ny alalan'ny filohan'ny antokotiko sy ny vadiny tiko Madagasikara sy ny vadiny ary ny sekretera jeneraly ny antoko de hitondra devitra mahakasika izay tsika ary ho resahantsika eo rehefa aveo ny mbola endrika fanasoketana ihany koa ny antokotiko Madagasikara sy mitarika ao anatin'izany antokotiko Madagasikara izany ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro ny coordonnateur national Jean-Claude Roger Rakotondrina mikasika an'le hoe anisany tondra gros bras teny amin'ny etsika macro biolurika tamin'ny sabotseriny zany misy moa zany ny fametrahana sary miendrika anaty boribory menamena fanondrona zany ny voalaza fa gros bras tao anatin'ny indraraha iny de hitondra fanazavana am'izany isika satria miorina ambony langa le fanjakana ary rehefa mandrovitsia de manao an'izao karazany zavatra rehetrarehetra zao ahafahana manilika andraikitra te ampanohatra de lasibatra am'izany ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara ny vadiny ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara ao anatin'izao raharaha zay resahantsika zay ena tsy efatsefany eny misy vaovao samihafa avy amin'ny mahajanga ho resahana miaraka amin'ny député fetra rehefa aveo sy izay mety azo ho zaraina zany satria tsika mandeha anatina fizaram-baovao sy fanadihadina de efa mampilaza zany tsika ho an'ny namana ao ambadika ao amin'ny fandrindrana fa somary eotra ty fandarany ity satria betsaka ny zavatra ho resahantsika ary miazakazaka ny raharam-pirenena am'izao fotoana zao ka zay fiazakazany raharam-pirenena zay tsy maintsy ahatonga an'le hoe lavalava le izy fa eo amin'ny setra raisam-pirenena mila manaraka tsara koa tsika ny zava-misy any Taïwan eo amin'ny adiny ny Chine sy États-Unis Nancy moa zany lay sefa na ino moa zany chambre de représentants ny Amerika dia any Taïwan zany hoe niditra tao Taipei izy omaly zay efa nandrangarangana no mise en garde dans ny hoe raha vao mitsofoka ao de mifampitady eo tsika tanàna kely le Taïwan fa 24 millions d'habitants zany hoe mitovitovy amin'ny Madagasikara de misy archipel kely be dabe moa zany manodidina azy eo ho resahantsika rehefa aveo fa andamina kely an'izay fa efetako aketo ny capitaine d'équipe ny groupe parlementaire ny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Fetra Raramzafimbololona de miarava député Fetra niazakazaka kely tsika fa ny embouteillage moa sy ny adidy amanandraikitra samihafa tamin'ity marainy ity saingy tsy adiniko koa hoetsika io rehefa aveo satria namaly ny etsika gasy leo ny teo anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenona de hitondrantsika ny vaovao mahakasika an'izay ndahoara miaraba député Fetra miaraba faniry misaotra amin'ny fanomezana ny micro ny fitenenana dia ao anatin'izany ny arabana tsika rehetrarehetra tsy avahana na ny velany Madagasikara na ny eto atoerana ny any amin'ny faritra rehetra 320 any zay tsy mahafoy ny fanarahana n'izao fandarana miara-manonja MBS radio Mada izao maro tokoa araka izay voalazany namana faniry zay ny loahevitra zay fampizarana sy fakafakainy eto ho an'ny anio alarobia dia araka ny fanambarany zandry faniry ny hoe nisy moa zany ny adidy sy ny asa zay mbola
mikarakaraina tsy maintsy nikarakaraina dia ialana tsiny amintsika mpanaraka ny fandaharana fa nisy ny fahatarana kely a tamin'ny fahatongavana imrala teto am'izao plateau izao ka dia rositsika ra mamanafanahitry ny fotoana efa mandeha ino nanao nomboatsika am'ty raharaha ty satria mahafinaritra fanafana misy fa tokony misy horesahana satria le fanasoketany ty manko mandreraka be de but vetra alohany ideratsika ny actualité omaly zany de horesahantsika kely ty lafinjavatra anankiray ty satria nisy article manko mivoaka tamin'ny gazety androany efa nisy nitondra fanazavana ihany mipoka manko le raharaha teo anevo fiangonana Jesosy Mamonjy amin'ny fifidianana izay ho mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitondrana conseil d'administration dia 7 ny mpikambana ao anatin'izany manomboka ety an'ilay filohan'ny filakevim-pitondrana mandalo any amin'ilay filoha lefitra mandalo any amin'ny mpitambola sy ny sisa de tonga mameno an'ilay mpikambana 7 zany de tamin'ny tapabolana nandeha ny fifidianana tamin'ny lahady teo nisy ny olana samihafa dia nisy ny tsy fanekena tsy fakatoavana izany fifidianana zany raha ny fantatra teo anivon'ny fiangonana fa iny anjaran'le fiangonana iny angamba tsy de tena idirantsika lalina izy fa taitra sy gaga ihany rehetra député fetra zany rehefa naheno any solombavam-baoaka binôme manao moa izy boribory tamin'ny fadimy milaza zany fa ny zavatra nitranga tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy tamin'ny alahady lasa teo zay nisy faharatrana pino mpivavaka zany dia notondrona ho Andriamatoa Marc Ravalomanana ny ben'ny tanàna teo aloha zay vadin'ny filoha Marc Ravalomanana Lalao Ravalomanana ary ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara Rina Andriamasinoro no tao ambadika zany fikorotana nataony evon'ny fiangonana zany de gaga ny rehetra de efa nisy moa lafim-panazavana samihafa hoe fa inona ary ty resahan'le ngarainy kely ty mba miresaka amin'ny fomba fijery normal ihany ve sa taorina ny adevitra ny resahan'ireo mpino tao anatin'izany fiangonana zany efa nalefatsika teto omaly ny amin'ny hoe hidirana mpanao politika akaiky ny fitondram-panjakana ary milaza hoirako ny filoham-pirenena le fiangonana Jesosy Mamonjy dia mikorotana ambony ambany misy fomba fitenenana zay rehefa mijery baolina de le ao anatiny ihany mamono baolina le mamono tena zany hoe le ekipa de ozany le mandory fiangonana fomba fiteny zany fa ohatran'izay fomba fiteny zay le zava-misy zany ny ao anatiny ihany zany manakorotana an'le zava-misy satria tiana hidirana politika sy tiana hotsabahana le raha-raha-mpiangonana ny hafa de tsy de te hiteny an'le resaka fiangonantsika satria zava-dehibe loatra zany resaka finoan'ny hafa izany sy zany hoe maharesy lahatra ny olombelona tsirairay amin'ny finoana ny sarotra maka miadevitra resaresaka finoana resaka firazanana ary ny resaka fitiavana reo adevitra telo reo manahirana reo de bitefetra ary tsy ahitana marina reo fa misy adevitra everina ivelan'izay kosa azo atao tsara miadevitra zany eo amin'le rafiny fanasoketana zay tsy mitombona zany de hitondratsika fanadiadiny zay satria nanasoketa ny filoha Marc Ravalomanana zany sy ny vadiny sy ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara ny solombavam-baoaka Naivo Raolodina ho tao ambadika ny zava-misy tamin'ny lahady teo de andao aloha zany hoe notsika vetivety député fetra ny fanehoan-kevitra na azo lazaina hoe tompona andraikitra iray ao anatin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ary anisan'ireo ao anatin'ny komity mpandrindra ny fifidianana zay nametrahana filakevim-pitondrana manazava ny zava-misy hoe nisy ny idirany Ravalomanana sy ny vadina sy Rina Andriamasinoro ve ny zava-misy tao anatin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy de miverina zay sy député fetra rehefa aveo ndao ara namana teknisiana rehefa resy tamin'ny fifidianana io ekipany team Lalao Ravalomanana sy Rina ireo de mitadika kotana amin'izao fotoana izao aloha de tsorina aminareo hoe Lalao Ravalomanana Marc Ravalomanana Rina ireo tompoprofo no mampiasa ireo olona resy ireo anakotana amin'ny fiangonana tsy tratran'ny provocation nefa Naivo Raolodina malo fanontanianao hoe président Ravalomanana ve tsy nezean'ny team tena tsisy idirany mihitsy tompoko satria zay tsy nandeha nrekorira tany aminy ary izy tsisy hevitra avy any aminy hoe zao namana ary tsy miditra tamin'io izy fa raha kosa ny fotoana zay ny vavahany tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy no anasoketana azy profo fa tsisy idirany io fa zay foana moa ny ampangana azy hoe andravan'ny président teo aloha Ravalomanana ny fiangonana Jesosy Mamonjy zay tompoko dia mitana ny laïcité de l'État
tsy momba tsy nakany zareo ary tsy maka mpanao politika izany. Ny proof de zao nisy candidat zay nrotsaka filoham-pirenena teo aloha nivavaka tao aminay koa nangataka tsodrano ary nisy fotoana koa na de ny filohan-kehitriny ara tam'zany mbola fafy a de namangy ny sekolinay tam'zany fotoana zany izy a mitondra fanomezana tadidiny tsara angam'zany de midiky fa lay olona zay miteny hoe mpanao politika no ambadikany na tsy mahafantatra tantara na ny mandiso ny tantara ka mipolitisé ny fiangonanay. Inona moa tompoko ny tsy intervention nataonyity honorable député ty partout manindry atsy manindry aroa ary sahany ilazana hoe anay ny fanjakana mametra-panontaniana zay hoe zany ve ny fomba entina hitantanana sy anandratana nyity fireneny ty. Ohatra inona moa le tsy fahatomombanana ny zavatra misy tompoko rano lalàna de zao misy ny confrontation zay tsy maintsy tokony nandrasana avy amin'ny huissier anankiroa satria efa voazara hoe andaniny sy ny ankilany. Ny huissierny anankiray fotsiny no natonga tatitra PV tany amin'ny intérieur ary tonga tany zay de mifanatrika ny fanena tam'zareo reo de nametra-panontaniana teo amasiko teo ny DGAT sy ny SG-ny intérieur hoe aiza ny PV anreto andany reto fanenareo re zao ihany ozy izy ny problème anareo ianareo zao manatra de tonga koa ny anankiray de ahoana moa tompoko ny fomba tokony amoana n'lay récépissé ray zay fa roa manarakaraka an'izany mbola niteny any koa tao amin'ny intérieur hoe tokony tsy afaka mamoaka ny récépissé zahay ozy izy satria misy opposition io fifidianana io ary nafantatra ihany koa zahay fa ny sursis zay voapetraka tany amin'ny conseil d'état midika an'izany tena mahita zay hoe décision arbitraire ny navoakany zareo na tonga amin'ny fikorotana na reo ambadika io na inona lazainy etona tsy afa miala mihitsy andre mato honorable député satria izy miaraka nanao tsindry tsy misy afa-tsy fandrahonana nataony zareo. Misy olona enina zay zao efa namoahana didy fampisamborana ary mbola hisambotra ry zareo zany ary miteny hoe zay manakorotana eo arakiren'le fanambarana omaly de ho samborina zay ne tsy mpanakorotany fa naninona tompoko le nanakorotana tamin'ny 7 février nanimba mipilipitranay namotika amin'ny fiangonanay nandratra olona ary ambarako aminareo fa nale tamin'ny lahateo nge nisy nandratra olona ary olona zay nratsaina vakandrina io mbola ho samborina zareo koa ho anisan'le olona enina samborina nitoy antantara ozinareo izahay tsy anaiky raha tsy mipotra amin'ny fahamarinana ary ambarana eran-tany erin-danitra fa hijoroanay ny fahamarinana na iza faly na iza mety na tsy mampety azy na mahafaly azy tsy any ny problemanay fa ny fiangonanay iza kitikitihana arovanay foana io. Fa nisy fotoana izy ny déclaré nanao fanambarana fa izy de pentecôtiste tambatra ao amin'ny Jesosy mamonjy de misy boky fandraisana antsoratra an'izay mpanao fafolo-karena azotsika porofona hoe tamy taona oviny izy ny tena nanao an'izany oviny izy mba nivavaka tao za zao de mivavaka tao nandritra ny 7 taona fa mbola tsy hitako izy hoe iny izy ka tena tonga raha tsy misy événement ohatr zao de miseho izy any amin'ny télé manao resaka fisehoana hoe za io moa efa fomba iny fa zay kosa de mahita tompoko tsy mitombony zany ity ny karatra manana an'ity ve izy milaza izy fa manana karatra fotsifotsy karatra taloha be tany zany fa zay natao hoe fidèle ny mpiny tena amin'ny toetra zany de manana an'ity. Député Fetra ino no vaovao ray de aloaloha resantsika satria mikitikitika antokotiko Madagasikara filohan'ny antokotiko Madagasikara ary io moa efa fantatsika hoe rehefa misy zavatra mitranga na tena tsisy fampidirany mihitsy aza de inina ihany tadiavina leliain kely tsisy fampidirany fa kitianao anatin'izay le hoe tim filoha Ravalomanana RMDM de mbola resaka zavatra afitsika rehefa aveo fa ty ray ity aloha resantsika mino fa manakambary satria efa nanao interview koa ianao malra ny etandrehetra député Fetra ao amin'ny boribory misy anao mihitsy misy ilay solombavamboaka voaresaka de everiko fa manakambary ianao marina zany fandriry tena manakambara tokoa isika manoloana ny tranga ray ao anatin'ny maro ireny ary mihina fa hita ny vahoaka malagasy ny vahoaka Antananarivo ny vahoaka ny boribory tany fahadimy manaona ny toetoetra n'ilay ranamana iny isaorako ny filohan'ny antemera-pirenena isaorako iaho satria efa nisy ny teo aminay miralahy ny karazana
fifandonana ambava aloha izany. Nisy ny fifandonana ambava dia amin'ny maray aman-dreny azy dia ny antso anay ny filohan'ny antemeram-pirenena ary tsy mahamenatra amin'ny teny an'izany eto hoe aoka isika amin'ny mahasolom-bavambahoaka mba eto anivon'ny antemeram-pirenena no tena ataontsika izay ady hevitra sy ratsy miteny endrika fifahamaliana akory fa endrika ady hevitra na inona mety tsy fitoviana na amin'ny firenena ara-politika sy ny fomba fijery dia nalamina ilay raharaha fa izao kosa raha matoa filohan'ny antemeram-pirenena nresahako ndray matoa solom-bavambahoaka ataoko hoe namana any satria samy solom-bavambahoaka itsika na tsy tena mpinamana makaizy ary tsika amin'ny rahalahy dia efa sangy mihoatry ny loha sasatry ny miaina arak'le fomba fiteny de saka matory no alambolo-mava tsy hoe matory izay akory sasatry ny miaina de ny any amin'ny fitombenana ao natany nafo mialatsiny mihitsy afa tena ohatra ny any fa fomba fiteny malagasy izany tsy maintsy amaly ny tena satria kitikitihana ny tiako Madagasikara soketaina ny filo an'izany atoko zany président Ravalomanana mivady torak'izany ihany koa ny secrétaire généraly taorinana fisamborana zay atao hoe musclé sy ny fanaratsiana ataon'ireo compte fako mahakasika ny secrétaire généraly ny filo Ravalomanana mivady ary ny coordonnateur Jean-Claude nataony tsy hiteny ho iaho fa tsy maintsy miteny satria efa tena tsy azo le ferina tsony ny zavatra toy izao de mipetraka ny fanontaniana manao hoe mitovy ve ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna tany-tandalàna marina ve ty Madagasikara ity satria misy ny olona tokony andray andraikitra ao anatin'ireo zavatra rehetra izao rehefa tsy vita ny eo anivon'ny atao atokony ny andray matoa filoha Andry Rajoelina ny manitsy na mamany olana misy eo anivonareo dia hiditra ny hafa rehetra voalohany indrindra dia izy olona anankiray solom-bavambahoaka izay mirehare ary tsy any anivon'ny fiangonana misy azy ihany fa na any amin'ny fokotany io na any amin'ny boriboritany fahadimy io nataiza ny zavatra zay idirany de zao ny afarany profo mivaingana mitoaka amin'ny teny zao olana misy eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy izao ary raha retsika tsara ny teny namana teo tsy teo ihany fa tamin'ny aino manjery maro dia nanao fanambarany reo lay tompony andraikitra pino fidèle eo anivony zany fiangonana izany ary nanaprofo naneo ny alahelony fa dia manao tsindry mizaozao manao inona amin'ny fiteniny azy teo didiko fe lehibe maro ny fomba ny kalifieny azy teo de zay le teniko tany amboalohany teo manao hoe ny zavatra idirany indrindrandrindra ny olona vao amin'ny atoko ny resahako fa za tsy miresaka vovonana tsy miresaka hery de satria hotonony kokoa ny anarany satria nanonona ny anaran'ny président Ravalomanana mivady izy nanonona ny anaran'ny secrétaire général izy nanonona ny atoko timy izy de hotonony kokoa ny azy ny atoko TGV ny tena olona nyty fireneny ity ny olona atoko TGV ny olona nyty fireneny ity ny olona tapohan'ny fahefana ny olona tapohan'ny fitondrana tsy mba nandeha ambaratongany hoe teto de nandingana marsa ray de nandingana marsa roa de mba nandeha ambaratongany fa ny olona viety de nanidina teto ireny mitondra korotana eto amin'ny firenena raha eo anatin'ny maro zay fa tsaroko ty namana faniry raha araky ny angom-baovao vao azo vao zao marain'izao de misy ny fizarana varitsinjo indray eny amin'ny faritra mbo manariny iny ho tsetsetsetsatsiaritra raha nitranga teny analamahitsy tany Antsonjombe de zao ny zavatra nitranga teny nizara teny rareo herinandro lasa izay iny de fa rahantsika malala fa vola fanampiana avany amin'ny banky iraisam-pirenena fa ny FID no mitantana tokony mandrindra ny fitsinjarana izany fanampiana izany ny zavatra hitatsika rehetra raha mbola nisy fizarana teny Antsonjombe nataiza fa ny solom-bavambahoaka ny boriboritany fahadimy tsy maintsy hitanareo teo miaraka amin'ilay tsy teanao an'le mariky ilay tanana akory fa fantatrareo tsara le fanaony dia salovanina ny anjaran'ny hafa efa hoe ny FID ny tompona andraikitra mitsinjara manomana manisany olona ary karoka ireo olona tokony hisitraka izany de iny izy tsy maintsy hitanao eny foana hoe manao zavatra o fitondrano zao zay zany lefa fitaka zay fa lainga tony fanao ny ty fitondrano ty avako mihitsy ho ihany IRD teo fa ny atoko zay natsanga ny filoha-pirenena ankehitriny ny TGV io ny raha tsika nahita moa ny fomba fanao ny tanomboka tamin'ny 7 sy 2 7 sy 2 raha latsaka be ny tanàny zany filoha-pirenena ankehitriny zany de mbola tsy de tena nahita tsika ny tena fomba fanaony fa teo amin'ny faraparany taona 7 sy 2 no tena nivoaka ny tena endriky zany hoe toetsaina ao anatiny zany atoko izany de io izy io ara satria amafisiko eto ho atsika tsy mahalala fa nitendrena ho tompona andraikitra zany atoko zany eny amin'ny boriboritany fahadimy le raha namana solom-bavambahoaka io
dia reno a zay idirany nidira mifidy mikorotana nidirany eny amin'ny fokotany satria izy ny nanendriny 100 isan-jato ny filoha pokotany eny am'izany boribory-tany fadimy zany ary mihona fa efa teny iarana n'izy mianakavy ao ao anivony atokony fitondrana sy ny vovonana ny hoe io indray de alaitsika io ary eny miainga eny no miainga io resaka fikafika toy ny olana mitranga ao am' Jesosy mamonjy io mihitsy fiangonana Jesosy mamonjy ny olana mitranga tamina resaka fifidianana zay ny fandimby ny karakaraina teto am'ty fireneny ity tatanatin'ny 5 taona izay ireo olon'ireo raha vao miditra ny zavatra kasihan'ny tanan'ireo olon'ireo ny raharaha zay idiran'ireo olon'ireo a de miafara toy izao ka tsy mahagaga raha ohatra ka nijorony teo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy tao mpikarakara fifidianana tao reo pastera isan-karazany avy any amin'ny faritra maro avy any amin'ny faritany tonga anatanteraka ny adidiny anivony zany fiangonana zany amin'ny alalan'ny fifidianana izay hitantana asa ny filakevim-pitantanana izy teo de tonga ny olana satria ny olana moa tsy maintsy misy iny olombelona ny tena fa arakaraky ny idirana ho iaho teo ilay solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny TGV IRD moa ny anarany etiny fa TGV izy dia zao no ny afaran'ny amin'ny korotana toy izao foana ny afaran'le raharaha de izao mba mitodika kely am'reto satria fa voaresaky lay raha namana teo ihany lay ranga nyteny teo zany hoe komity mpikarakara ny fifidianana izy dia mitodika aminareo tompona andraikitra izahay ianareo préfet ianareo DGAT satria voatonona teo izany olona izany ianao andriamato ministry ny aty tany manara-maso akaiky an'izao raharaha zao izahay na tsy raharaha-pirenena io ra fa na raharaha-mpiangonana ara malagasy mitovy amintsika izany mpino Jesosy mamonjy izany amafisiko eto ny zavatra nambarany lay raha namana teo manao hoe tsy misy idira ny filora valomanana mivady tsy misy idira ny sekretera jeneraly ny atokotim tsy misy idira ny tiako Madagasikara ny olana mitranga ao anatiny zany fiangonana Jesosy mamonjy zany fa ny olana de iarahantsika marara fa le rangaha anankiray izay miditra amin'ny tsy tokony idirany ho avy antsika rehefa aveo namana faniry hoe inona moa ny tena andraikitray aiza ny tokony ahitana ny olona io amin'ny masolom-bavam-baoko azy inona ny tokony ho tanterahany manoloana zany andraikitra napetraky ny lalàna ho anay sy ho azy zany nefa aiza no ahitanao azy de anjarantsika no mitsara hoe misalovana ny andraikitry ny hafa ve izy na manapatra fahefana ve izy anjarantsika mamaly izay petraka amin'ny fanontaniana teo tany-tandalana ve isika de ianareo ministra teo natsoko teo DGAT ny sekretera jeneraly sy ny préfet manara-maso akaiky an'io raharaha izahay izay sanatria tsy jabaka tony nataony lay solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny TGV IRD io fa izao kosa andriamato ministra sy ny mpiara-miasa aminy fanontaniana no mipetraka raha araky ny teny taramiainao manjery fa tsy ny teny an'izay moa teo le namana io hoe naninona no efa navoaka nareny récépissé nefa ny fanarahana izao dia efa lasa nisy moa ny andaniny sy ny akilana ozy le rangany teny teo zay zany ny fanontaniana mipetraka naninona no navoaka nareo ny récépissé zay midika hoe mivalide nareo ilay vokatra azo avainy amin'ny andaniny ihany fa naninona tsy niandry an'lay fampifanatreana an'lay tatitra na lay fitanana tsoratra navoaka nareo tamin'ny alady raha araky ny tatitra sy ny angom-bavao eto ampelantananay dia akoatran'izay ihany koa dia nyresaka ihany koa ty izy teo makasika an'lay nisy tanora anankiray na ratra ny lohany asa na voatora bato izy inona ny antony dia raha ny fahalalànay azy sy ny tatitra azonay dia avaty am'lay ekipa andaniny manohitra lay voka-pifidianana iny ilay toanany solombavam-bahoaka ny boribory-tany fahadimy TGV iny namana iny na eny nefa izahay fa ohatrany misy nametraka fitoriana asa na any amin'ny polisy na any amin'ny zandary na tany amin'ny parquet teo plainte parquet le izy tsy fantatra itsony fa zay moa ny angom-bavao de zay ny teneniko hoe manara-maso akaiky izahay aza miditra ianareo aza atao avadika politika ty raharaha ty fa ny olana reto efa tsy hitatsika zay amahana azy ny asa tandrifa ianareo karakara ekena mety andraikitra eo anivon'ny ministera ny aty tany no mandamina sy mijery ny préfecture de police fa izao kosa aza ampidirana politika le izy raha tsy tianareo hiditra anatin'ny politika koa izahay idirana mba tsy idiranay ao anatin'ny zandrara zany fa manara-maso izahay ho ia teo manara-maso izahay ny amin'ny hoe araky ny tokony ho izy ve satria amin'ny masolom-bavam-bahoaka ny tenako no hitenenako ndray eto tsy idirako ny raharaha Jesosy mamonjy fa ny décision zay nyraisinareo namoaka n'lay récépissé nefa mbola tsy natao le confrontation araky ny teny lay rangaha teo no mahagaganay hoe inona ny anton'izay andriamato ministra mpanara-maso miasa mmpanatanteraka izahay inona ny anton'izay andriamato sekretera jeneraly andriamato DGAT andriamato préfet de police arao ka tsy ho ampiasaina
ny mpitandro filaminana sy ny rafi-pitsarana hoentina anam-penam-bava izay tsy mitovy-hevitra amin'ny tena efa diso fantatry ny rehetra mino fa zay ny tenin'ny faniry teo misy latsoratra an-gazety izay ovakiny rehefa aveo araky ny bitibitsika nataony tamiko teo dia manara-maso izay ho anareo tombona ka zay namana faniry aveliko any aminao ny fitenenana hoe manara-maso anareo akaiky izay aza mitanila aza ampidirana politika aza naparara-bahefana fa efa ny olana misy any amin'ny fokotany amin'ny resaka lisy mpifidianana ny fitantanana anivon'ny fokotany no ny ataony io rangah io de efa tena mihoatra ny azo leferina ka mampitandrina anareo izay ifanatrika andray isika amin'ny session ordinaire de angatahanay fanazavany nareo fa maninona anareo mazao mila manana vali tenin'ny tombony ianareo ao anatin'izao efa rarama vaivay sy ny fahasaranana mahazo ny voaka malagasy ao namana fanizy ity latsoratra vakitsika ity mifandraiky am'izay adevitra zay dia navoaka ny gazety mpiseho isan'andro androany la gazette de la Grandille alarobia 3 aogositra 2024 dia ato amin'ny pejy fahafiry zany izy ity zany ataontsika hoe eny aty am'le teny gasy faraparina alohan'ny farany zany misy an'le soratra hoe gazety nosy ao anatiny ao io izy io aksankely fotsiny falazavady tsy de fanaontsika ny ohatran'izao fa raisitsika ihany li satria misy zavatra zay tokony horesana ao anatin'ny adevitra zany de ao ampivoambon'ny la gazette de la Grandille koa misy an'le hoe le pouvoir lui monte juste à la tête Raoldine Betaitsofona sombre dans la folie fa ito tsy vakitsika ty fa le teny gasy no averintsika ho vakina angambany zany miresaka amin'ny lafin-javatra andresantsika teo manko le izy rehefa le miakatra le fahefana rehefa te hitsabatsabaka amin'ny lafin-javatra maro de tafajabaka zay le hoe mitsabaka de tafajabaka de nanantena tombony ka natombony de mananao foana zany zay zany le olana ka ho vakitsika zany le article sorata ny gazette de la Grandille androany amin'ny teny gasy zao le izy Raoldine Betaitsofona averiko tsara Raoldine Betaitsofona ataon'ny olona fimehezana zao le izy ato efimbetsaka zahay ato amin'ny la gazette de la Grandille no milaza fa anisan'ireo olona manaratsy endrika ny fitondrana mijoro ankehitriny ny député IRD voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahadimy Naivo Raoldine na i Betaitsofona mbola voamarina indray zany am'izao fotoana izao satria dia lasa ataony olona fimezana sisa ity député ity taoriny resaka nataony mikasika ny disadisa ny tranga tao am' Jesosy mamonjy ny sabotsy lasa teo raha ivirenina kely ny zavaniseho dia nisy tamin'ireo mpivavaka ao no tsy naka sitraka ny vokatry ny fifidianana ny Brofube ka naneho tsy fahafaliana izy ireo ny efara tamin'ny torabato mihitsy moa ny disadisa ary nisy no naratra vokatra zany na mpiantso aina manjery mihitsy moa i Betaitsofona ny resaka an'io raharaha io tam'izany no nilazany fa i Marc Ravalomanana mivady sy ny sekretera jeneraly ny antoko tim Rina Randriamasinoro no tena fosotra nahatonga ireny torabato tao am' Jesosy mamonjy ireny profo netiny Naivo Raoldine tam'izany ny sary ahitana ireo olona telo voalaza etsy ambony ireo izay nanatrika fotoam-bavaka tao amin'io sekta io raha ny fantatra nefa dia sary efa tamin'ny taona 2014 no naseho amin'ny Betaitsofona izay nataony profo fa tsy tamin'ny sabotsy teo akory tsy mahagaga raha ataon'ny olona fimezana fotsiny ity député ity satria mirediredy sy manao resaka adala tokony ho mianatra ihany ny filompinena raha olona tahaka itony no tena mpanohana azy mahafatrapo nanoratra izany artikla izany raha manana de misy sariny zany ny abieniny la Grandille n'ilay artikla eo de ny soratra amin'le izy le zany teo amin'le sary de hoe tsy vitany jilamboty fa mbola klonina ihany koa i Betaitsofona zay zany no artikla mivakitsika ny gazette de la Grandille tia ny vakitsika ty fa tsy hoe mamoro ny faniry sy député fetra eto fa mba miezaka zany hoe ny rehetra zany nahita an'ity artikla tamin'ny gazety ity androany député fetra de mbola misy amin'ny teny frantsay ihany koa miresaka an'izany adevitra zany avereny hoe le titre amin'ny teny frantsay kely teo fa lazavady miresaka an'izay zany ity ny amin'ny teny gasy io izy io raisiko kely ity député fetra le amin'ny teny frantsay ity zao le izy hoe le pouvoir lui monte à la tête Raoldine Betaitsofona sombre dans la folie de ho an'ny rehetra indray zany
zany hoe raha misy mahita de ny rédaction la gazety mihitsy misignaly izy de sady misy mahita amin'ny teny gasy no misy mahita amin'ny teny frantsay. Raha ohatra zany ka ny avato amin'ny miara-manonjana ny tiako Madagasikara irery ihany no manazava an'ity na ny député fetra hoe tsy marina i zavatra resahana io fa azabidina resaka politika le raha Jesosy mamonjy hafa ny adevitra député fetra fa ny gazety mihitsy mahita hoe fa inona moa ny resahanao any Marc Ravalomanana sy mivadina sy Rina Randriamasinoro de ny sary avoakanao sary tamin'ny 2024 de mezany olona ianao de zay na tonga le la gazety de la grande île te hoe ataony olona fimezana le solombaboaka fa inona moa ny tena andraikitry ny solombaboaka député fetra zay angamba mba efa niresaka kely ihany ianao fa te hiverina amin'izany adevitra zany satria manjary miditra amina rahan-javatra hafa le izy andao ataontsika hoe tsy maninona fa miditra any amina resaka tany etseroa ianao ao amin'ny boriboritany misy anao de atao hoe te hitondra vahaolana ianao fa misy aza miditra any amina toerana zay tsy ahitana an'le hoe farim-pifidianana fa tsy mampanino zany satria solombaboaka Madagasikara azo ny atao zany araka ny fitaraina ny olona ary miandraikitra na vomera mpanadiady momba na fananatany tsy mampanino tolereny rehetra zany normal zany fa any amina vatsitsinjo raha mbola mpanjakana any amina varitsinjo zay misy andraikitra sahanina zay nomeny ny fanjakana sy nomeny ny mpamatsy vola iandraikitra an'izany de mbola miserana liza de efa mba tokony menamenatra any amina taifa lasakorazana mpiasona amina solombaboaka ny Madagasikara ny boribory tany voalohany de mba tsy menatra le manao ve eo anatin'le eo akaikin'le vata mangatsika le olona de efa mba tokony hoe ahoana zany ny conduiteko ty mba tokony normal de etrin'lay mbola manao lafin-javatra hafa ihany zany manoloana zany de zao indray tokony tsy namaly koa ny ka hiteniteny zavatra tsy normal zavatra tsy ao anatina adevitra le solombavam-boaka raha ohatra izy ka resahan'ny olona de anjara no fanazavan'izany any anatin'ny adevitry ny raha Jesosy mamonjy tena tsy te hiteny an'izany tsika député fetra satria manahirana raha ampiangonan'olo-kafa le izy fa lasa miresaka sika satria miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirany zay tsisy fampidirany ny vitsika amin'ny pétrole de le solelakisation lay dédakisme misy fomba fiteny roi d'Assiongsa zay moa zany hoe sarisation resaka isation-javatra lizy de lasa tafajabakisation amina resakisation tsy misy fampidiran'isation le solombavam-boaka de miteniteny fonisation amina zavatra tsisy dikan'isation de any ka moahany gazety lahatsoratra amin'ny hoe raha olodinina be taitsofona ataon'ny olona fimezana député fetra fanandrify am'izao atao hoe famakafakana ataontsika amin'ny rahalahy zao zay fanontaniany zay satria hoe inona moa ny asan'ny solombavam-boaka amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tena ary zay hoe filohan'ny vondrana parlementaire tim moa araky ny teninao tany ambolohany inona tokoa no andraikitra asa raha fantatry le vahoaka satria tsy ary alala izay tena hoe andraikitry ny solombavam-bahoaka na ny atsiprian'ny lalàna eny fa nanotenanay ary de sahako ny milaza fa misy na tsiprian-dalàna izay mety tsy ho voafehanay na tsy fantatra akory na ny fisiny ara fa mahakasika kosa ny solombavam-bahoaka de mba mananambara tokoa ny tenanay hoe inona ary moa ny andraikitry ny solombavam-bahoaka raha ny fahalalako azy dia ampinareo raha misy tsy ampy fa voalohany indrindra aloha dia amin'ny hoe solombavam-bahoaka zay dia ny manara-maso amin'ny mampikambana anay amin'ny maolom-boafidy anay ao anatin'ny antemera-pirenena dia mpanao lalàna io androm-panjakana mpanao lalàna dia ny manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka izay aloha zany anisan'ny asanay voalohany ary ao anatin'izay no rehefa tonga any amin'ny faraparany na ty ambolohany fivoriana ara-potoana zay tanterahanay de misy le hoe question au gouvernement na face à face fifanatrehana eo aminay solombavam-bahoaka sy ny mpikambana ny gouvernement zay tarihan'ny prime ministre zay zany anankiray de eo no ametrahanay ny fanontaniana eo ny ametrahanay angatanay fanazavana am'ireo mpanatanteraka ireo hoe fa manino ny ty ny natao inona ny antony ty fa manino ry ny tsy vita nakaizany volandry sy ny sisa raha izay zay le fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka ary ny mpanatanteraka tsy ny gouvernemanta ihany fa rehefa mpanatanteraka rehetra am'rafitra isatsokajiny mandra-patonga any amin'ny vokotany raha izay ho iaho teo ny faharoa dia ny mampandany lalàna ao ny fampandaniana lalàna dia ao ny fandiniana lalàna alohan'izay moa zany misy ny fandiniana n'zany lalàna zany ary manova izany arakaraky ny
zay lany be sy ny marotry ny asam-bomiera izay misy ary oentina lanina sy andraisana fanapa-kevitra eo anivony science plénière na ny fivoriam-be hitambarana dia amma hoe mpanao lalàna anay rehefa ny lalàna no miainga va ty amin'ny solomavambahoaka mainga vaonivony antemepena de tolo-dalàna no anarana na proposition de loi zay koa zany mbola adidinay sy andraikitra ihany koa dia reo amin'ny akapobeny anisany andraikitray zany hoe ny fanatrehana fivoriana ao anatiny na ny fivoriam-be io na ny asam-bomiera satria izahay dia mahazo miditra ary tokony hiditra ao anatina vomiera tsy mihoatry ny telo raha ny tenako zao ohatra de ao anatin'ny vomiera ny fitantanam-bola vomiera ny varotra sy ny indostria dia ao anatin'ny vomiera ny toe-karena zay zany ny anankitelo misy aho ohatra de rehefa misy ny asam-bomiera andiniana melo ny atota taratasy izay mety hijerevana amin'ny atsipriany alohany hitondrana azy eny anivony fivoriam-be dia zay le adidiny solombavam-bahoaka manatrika any eo ihany koa ny fianona ny tatitra atao mahakasika ny asan'ny tanterahana nandritra ny fivoriana zay ny tanterahana teny anivony antemieram-pirenena fa ao anatiny ihany koa amin'ny mahasolombavam-bahoaka tsy solombavam-bahoaka inana tsy vava inana fa vava iteny ho solom-bavan'ireo vahoaka izay tonga indrindra eny amin'ny toerana nahalanina distrika na circonscription nahalaniny tena fa afaka mihaino any koa satria na raha raisiko ny tiako Madagasikara raha tsy manana solombavam-bahoaka ohatra ny mifaritra varatra iny nisy nefa nanatona anay natany amin'ny faritra mahajanga iny dia mitondra ny tenin'izy ireo izy satria solombavam-bahoaka Madagasikara no titre hoentinay dia reny zany nentinay makany amin'ny mpanatanteraka hoe ametrahanay fanontaniana am'ireo mpanatanteraka na minisitra izy na tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokajiny na amin'ny prime ministre eny fa hatramin'ny filoha-pirenena aza dia adidinay zoanay ny mametraka fanontaniana mangata-panazavana mahakasika anatrangana fanapaha-kevitra na zavatra izay ny tanterahana ny mpanatanteraka tarian'ny filoha-pirenena na ny tarian'ny prime ministre ohatrohatrazay amin'ny akapobeny inona nefa satria miresaka itsika nyty solombavam-bahoaka ataoko hoe namana ihany fa samy solombavam-bahoaka na tsy mpinamana ary izahay de izao ny zavatra mitranga iarahantsika mahita ny eny amin'ny Jesosy mamonjy raha eo anatin'ny maro izany ny idiran'ireo olon'ireo mbola averiko ihany ny raha idiran'ny olona ohatra nyty solombavam-bahoaka avy eny amin'ny boribory tany fahadimy ity na raha-pitsarana io na raha-anady tany io na raha-piangonana io na raha-pifidianana io dia nahitana olana hatrany mitovy amin'ny filoha-pirenena ihany hoe ny vahaolana raisin'Andriamatoa filoha-pirenena na raisin'izao fitondram-panjakana misy izao dia vao mainka niteraka olana averiko indray mandeha raha ny eritreritra fa mitondra vahaolana ilay mpitondra fanjakana tarehan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny prime ministre sy ny ministre zay micomposé an'izany gouvernement mandrafitra izany gouvernement zany fa ny akamaroany zay vahaolana ny raisiny dia olana no naterany ny arahantsika nahity reny ny resaka sara-pitaterana ny arahantsika nahity reny ny resaka jirama tamin'ireny fahatapahana tamin'ny voalohany taona ireny satria fa nakapa-kevitra ny filoha-pireneny reny baiko reny zéro délestage zéro coupure reny nivokatra antranga potika amin'ny machine miliara maro ny lasa rano tsy maintsy iny reny namboarina efa fananana kely teo noho ny fanapaha-kevitra tsy voahevitra fanapaha-kevitra tsy matotra de niteraka reny olona reny dia nanilika ny andraikitra tany amina hoe nisy saboteur tao nisy nanao sabotage ka ohatrahatra zay le zavatra tena hoe andraikiny eto ara miverina amin'ny tiranamany ity inona ny idirana satria pino Jesosy mamonjy ny le ranamana de efa niporofony lay rangaha nandray fitenenana teo nanao hoe ity ne misy karatra miloko ohatra ny rozirozy iny asa na hoe akaikikaiky ny volomboasary ity ny karatra ara-dalàna mana-porofo fa mpifidy ara-dalàna ianao satria vita batisa de nanontany izy hoe ilay rangaha izay mijabaka amin'ny andraikitra tsy tokony ho raisiny ary efa nilaza izay le ministra teo aloha ministra ny fitsarana asa raha tsaroantsika mpiaino na manafaniry mahatadidy an'iny hoe tsisy tsy idirany ty rangaha ty tam'le resaka tany iny de niady tamin'iny izy niady izy ministra ny fitsarana teo aloha taloha le ministra ny fitsarana taloha raikely iny taloha aloha de avy eto aorinany ministra ny fitsarana taloha iny le ministra ny fitsarana am'izao fotoana zao efa ministra perinasa teo no nilaza tamin'izany fotoana fa tsy idirany ty rangaha ty daholo dikan'izao zay intervention dikan'izao de tsindry dikan'izao de trafic d'influence ny tena anay ve mba nahita ve nareo fa fanontaniana no apetrakay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara zany satria samy solombavam-bahoaka io
na hoe miaraka amin'ny maro anisa ary izy fa samy solomao nanana ny olona ny fidy azy mba nahita ve ianareo mpiaino nahita ve isika vaoaka malagasy hoe mba nanao toy izany ve izahay satria fantatray ny andraikitra sy ny asanay de apetrako ihany koa ty mifanontaniana ho atsika mpanara-baovao ho atsika mpiara-miasa ao anivon'ny antemeram-pirenena nampandraraha io indrindrandrindra izay mandray ny fanamarina pahatongavanay ho atsika ao amin'ny bureau permanent ianareo moa zany fa tsy izahay e ho atsika ao amin'ny conférence des présidents ho atsika ao anivon'ny bureau permanent ho anao raha matofo lohany antemeram-pirenena mba afaka avoaka anareo ve toy ny nataony le ranamana ao anivon'i Jesosy mamonjy hoe impiry tonga ny vory a nandritra ny session nandiniana ny lalàna mifeny teti-bola sy mpanitsiana faranteo a io solombavam-bahoaka io sahako ny milaza fa tsy noatry ny intelo rangaha iny tonga tao fa inona ny mamay azy makany amin'ny sehatra maitso mampanao akanjo mampanjaitra akanjo a milokony ny atokony a dia mamory olona dia mampiseho ny asana ny areny mirehare amin'ny gâteau 10 metatra mieritreritra fa hoe areo ny olona azonay fa zay mbola maro anisa ny olona zakan'io a de 700 satria anisan'ny tantana an'io ny tenanay ary mampatsiahy eto ny tenako anisany tsy anisany fa nahazo mihitsy ny famatsim-bola tamin'ny ambassade de France tamin'ny taona 3 nanavaozana an'io a de napiny ny président Ravalomanina tamin'ny alalan'ny commune urbaine Tanarivo tamin'izany fotoana zany a de efa porofo anankiray satria tsaroko zany namana faniry vita nanara-penitra arak'ilay tena norme aux normes nantao amin'ny régie na ny zaridaina na ny jiro na ny senina zay vita gorodina katrafay a mitovy lenta amin'ny voambona izany gorodina izany nisy jiro nisy lumière nisy retraretra tao fa samy teny aminareo ara vita tamin'ny tokanana tamin'ny taona 3 zany 4 dia rehefa nahazo ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina fitantanana ny tanàna n'Antananarivo sy ny tamin'ny 2009 fa namidiny vadika chiffre daholo arak'le fitenin'ny tanora ny jiro ny toilette zany de tena le métro reny mbola madio reny raha oharina am'le ao nanjavona daholo ny fitaovana rehetrarehetra ny voninkazo namidiny mpiasan'ny commune ny azale tao nanamorona niny plateforme iny ambony iny tapitra ny gorodina teo amin'ny senina fa ciment base béton sisany eo tsy misy fikojakojana zay ny ohatrany meny olona io nefa izy a tonga tao ry zareo a nono nanimba izany samy teny amiko ny fanohatra am'izay ndo ifanatrika itsika fa ianareo tamin'ny 7 norobainareo daholo tonjadretra hatramin'ny câble zay mitondra fa ty amin'ny régime keny amin'ny senina misy tableau zay misy rak tao tableau zay ny fiteny azy a zareo teknisianina maizy nanjavona zany ny fomba anareo de io ndray ny fomba n'le rangaha namany ity teneniny foana moa ny tenako nareo mba misy mahalala n'izany solombavam-bahoaka teny boribory-tany fadimy zany mba manao zavatra ve de averiko amin'ny fanontaniana ny asantsika voalohany indrindra de mandinika lalàna sy manao proposition de loi de mandinika ny lalàna sy mivory a na any amin'ny asam-bomiera na eny amin'ny fivorimbe fa tsy miditra any amin'ny raharam-piangonana tsy miditra amin'ny raharam-pitsarana tsy miditra amin'ny fanendrena président fokotany manao tsindry mitory olona tsy akitsahatra tsy akijanona any amin'ny polisy any amin'ny zandary fantatray daholo ny zavatra ataony a sy ireo filoha pokotany ny kopa-kisasahana ny fiarahana amin'ny saosy ny tsindry azo lena ny resaka didiko fe lehibe miatra am'ireo vahoaka ny fotony a no ataony a sy ireo filoha pokotany 7 ary ny chef pokotany 7 izay ny tinendriny izy no nanendry andreo tsy ny chef district any nanendry andreo fa io solombavam-bahoaka io de ianiko zay fa lavalava inona ny antony mahatonga any amitaky ny fikaonandoam-pirenena izany anovana sy antsina ny zany zavatra tsy mety zany efa nitodika ihany tamin'ny filoha-pirenena ny tenako raha ny teny tamina ainao manjery tsy miakina omaly le matoa filoha-pirenena tsy mahatsiary manana didy ve anao fa tompona raikitry ny TGV ny boribory-tany fadimy zany solombavam-bahoaka manao an'izao fietsika mamofady mahamenatra tsy mendrika amin'ny mahasolombavam-bahoaka izao fiangonana no idirany ary ampiasainy le nataon'ny mpanjanaka nanao hoe zarazarao anjakana tena piariny zany eny amin'ny fokotany sy ny didiko fe lehibe manao hoe anay zao ny fanjakana manginy ianao a raha mbola miteny ianao any amin'ny polisy ianao a any amin'ny zandary a any amponja zay ny zavatra tenen'io rangaha io voninanao débat aminy mety intéressé ny vahoaka zay mety intéressé ny mety anitona na mety ho tiany ainao manjery zay tsy maninona raha ohatra ka hoe zay nitondratsika vahaolana
mbana tsara ny tirangaty ny fomba fanao nzay mamoehatra sy mahamenatra satria tsy ohatra tsara omenany taranak zao tsy ohatra tsara omenany vahoaka malagasy zao atao zay nefa mba manana ny toerana ihany izahay mivoana tanteraka am'le andraikitra na solom-bavambahoaka le ranamana dia tsy misy miteniny lehibeny izy moa ny lehibeny ao ny filoam-pirenena aloha voalohany indrindra zay nanangana n'zany atoko zany ao ny gouverneur zay gouverneur tsy ara-dalàna ihany koa fanendrena azy fa tsy maninona fa ianao ny mbola lehibeny zany olony zany nisy nyteny ve nareo nisy tanetika kely an'le ratsatanana ve ianareo nisy mbola karazana fanitsinana fiatsona azy ve amin'ny alalany hoe rappel à l'ordre hoe mba hatsaro hoe manimba anareo ange le fietsike efa tsy misy ny zava-bita anareo efa tena mikorotana ny fiarahamonina efa tena sahirana le vahoaka malagasy de mbola manampitrotraka le ngiaray nitya mitsofoka any amin'ny zavatra tsy tokony dia manao tsipolitra mandraitsiraisina any amin'ny zavatra hafa de mbola mandeha le lainga rehetrarehetra hoe ny lainga tena ataony moa zany maranako azy de hoe misy fomba fiteny manao hoe rehefa ry zalahy manoka blany de manandratsira fa rehefa ny aty amin'ny fanoerana na ny olo-kafa indrindra ny efa ty anivony tiako Madagasikara de mangalam-pinana zay no nezahany voizina sy hitaizana ny olona manodidina azy ary niteraka mihitsy fifandrafiana saika niteraka fifandrafiana noho ny le antony fahasamihafana ao am'izay le hoe firehana ara-politika izay reo olona ireo no ny aviany zany teto efa 4 taona nisy mpanao politika teto amin'ity tany ty efa ovidana nisy zany hoe to hoe fifandonana ara-politika io resahako teo amin'ny président Ratsiraka ta io zay lasokorazana sy président Valmanana teo amin'ny président Zafy sy président Ratsiraka teo amin'ny rehetrarehetra nisy filoha mifandimby maro teo fa afo zany fifandonana teo amin'ny président Andry Rajoelina sy président Valmanana tsoka président ny satria président na tsy mitovy firehana ary izay ka manana didy ianao Andriamatoa filoha mianitsy zany solom-bavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny atokonao lany tamin'ny anaran'ny RD fa filohan'ny TGV eny amin'ny boribory tany fahadimy zay ho amin'ny mahatonga anay mbola manamafy an'izay lay fikaonandom-pirenena ny fitakina amin'ny fomba enti zany fikaonandom-pirenena satria misy ny tokony ahitsy misy ny tokony fampiresahana andatabatra boribory hoe zao kosa tokony ahitsy atsahatra ny resaka tsindry azo lena mifampiasana ny rafi-pitsarana sy ny mpitandro filaminana hoerim-pamoretana sy ampiororonany tsy mitovy hevitra amin'ny tena ohatran'izay na manafaniry mahakasika an'iny teo aveloko any aminao ndray ny fitena satria mihina fa manana zavatra maromaro ianao loha hevitra mbola tianao ho velabelarina sy ampitaina am'reto mpanaraka ny miara-manonjy atsika eto amin'ny MBS radio Mada ity ny afotsiny namafisako an'izay teny député fetra zay satria fevery fampy zay de hoe amina trangan-javatra ohatran'ireny mety manana n'zay mety ho fomba fijery ny filoha Marc Ravalomanana Vady sy Andriamatoa Rina Andriamasinoro zany secrétaire général zay voatontonona anatina raharaha ohatran'izao satria le fiangonana ngeza be le olona resahana koa la ancien chef d'état chef de parti azo lazaina lehibe ny mpanohatra donc les dignités le asy maolona mihitsiny no hitsakitsahana am'izany fotoana andrano ka tsy fantatra satria ray aman-dreny le statut ny zay statut ny ray aman-dreny zay de hotsika hoe ny lafiny diffamation fanalam-baraka sy ny resaka dénonciation calomnieuse ao anatin'izany atevitra zany affirmation gratuite manana andraikitra eo anaty ny fitsarana ny tompona andraikitra zay sy ny olona zay voakasika zany raharaha zany de mahafantatra izy malalaka izy am'izay mety ho raisiny am'izay fanapahan-kevitra iraisany fa itsika mora amiresaka an'izany député fetra de miresaka fotsiny amina endriky ny lalàna dia misy vesatra maromaro amina trangan-javatra zany diffamation sika affirmation gratuite zany resaka dénonciation calomnieuse zany azo hiresahana am'izany raha zany satria tena mamoky lainga manao fanalam-barakolona manendrikendrika amin'ny zavatra tsy marina incitation lainy betsaka hoay rehefa tadiavina le loha-pitoriana chef d'inculpation ao anatiny tony adevitra tony fa avelantsika io ny amin'iny feveritsika fa ampy zay adevitra zay satria tsika tsy maintsy nyresaka an'izay mba ahatonga le hoe le endriky ny fomba fanaovana politika sy ilay olona zay par accident mahazo fahefana ao mandreraka be indraindray le izy nge misy culture politique famorona olona hitondra fanjakany fa rehefa tonga am'izay hoe par circonstance de choses zay na par hasard na par inona mola izy par accident de hitantsika le izy député fetra hoe de mivoaka ho azy eo la hitsanganan le olona hoe isa zany le olona tonga eo fa zay ny anton'le hoe mila famolavolana amin'ny fandraisana andraikitra tsisy fianarana fandraisana andraikitra nie tsisy an'izany adevitra zany ny amin'io za de iomana hianatra ho filompinena za de hianatra ho premier ministre fa
ny andraikitra samy hafa eny anivon'le hoe administration, ny andraikitra samy hafa eny anivon'ny sekoly mamolavola, ny sekoly na école de parti, ny fandraisana andraikitra nanomboka tany amina hoe antokony tranonao ohatra ny député fetra zao nanomboka taty amin'ny Fokotima, niakatra nanalo délégué, de avy eo nandeha le mpizara tracta, de avy eo le tracta tiako tenina le fiatsona fivirina circulaire le mametaka afisy rehefa misy fifidianana, de niakatra grade kely de lasa tombatompona andraikitra tany boribory tany fahadimy, de niakatra grade kely de lasa tompona andraikitra na Antananarivo renivohitra, de misy andraikitra de lasa hitan'ny olona hoe afaka omena andraikitra sy le zalahy ty, de lasa mpanolotsaina ny tanàna na Antananarivo renivohitra, de lasa tompona andraikitra na distima, de lasa nanana andraikitra solomavaboaka Madagasikara, de nomen'olona andraikitra de lasa filohan'ny vondrona parlementaire. Fa molavolaina zany, université politique ny lalina ny lalovana am'zany, fa tsy hoe nisy lamasinina nandalo ty de ndao midira daholy, kofy maina tao daholy, de manao an'le ohatra nentin'ny rina hoe vary be menaka ambany labasy, midira zay mbola tsy ninana, de zay mbola tsy ninana niditra de nanaraka tamin'le lamasinina, de tsy misy mihitsy le castinina sy le critère fa niraisina teo daholy zay olona azo niraisina, de ohatran'izao zany. Ohatra kely anankiray hitantsika député fetra fa azo hitaritsika amina ohatra be da be de ho avy any am'izany tsika satria ohatran'izao zany le lafin-javatra miseho, satria miseho manko le endriky le fitantanany le mpitatana fanjakana, de mbola raisitsika ty lafin-javatra anankiray ty namana teknisiana, satria zany nambarany le mpitondra teny gouvernemanta hoe tamin'ny zoma teo fa ny antony samborana ny secrétaire général ny atokotika Madagasikara dia fantatra fa nisy gros bras araka ny renseignement-jareo sy ny hita tamin'ny sary, de ty am'izay zany nanomboka omaly no nivoaka ty adevitra ty, de reto ny sary nivoaka zany, de raha azo mihitsy moa le publication le namana de avocat namana techniciana, de fariparitany zareo tao anaty boribory menamena, reto natao hoe gros bras, de fariparitany zareo anatin'ny boribory menamena zany. De atomboy, io zao misy tovavy kely misy manao kaskety maintimainty miondrika io, de io riarinry misy fariparitany zareo anaty menamena manao volombava io, manao solomaso io, de tsy lavitra eo misy an'le manao satroka ba maintimainty, de avereny kely ny sary azafady misy manao akasiposy zany reo hitantsika reo zay manodidina ny SR Andriamasinoro zany. Io zao Corto Jean-Claude faritana ao anaty le boribory menamena hoe reto ny tena gros bras, ity tovolahy ato anjorony ty manao solomaso ty be volomava ty de ao anatiny le etsika gasy leo lay conseil municipal rerindry farazoky be faritana ao anatin'le menamena asa izy io Christian izy io Christian io CM Christian 6e arrondissement troisième de Corto Jean-Claude voafaritra ato anatin'le menamena anko de averena anko le sary raha mety de ato koa Corto Jean-Claude ato anatin'ity manao satroka baty izy sady manao an'lay kasibosy mangamanga, de fariparitana daholo zany reo natao hoe gros bras, de io zao taty jesy eo akaikindrina tamin'le sary tamin'ny voalohany izy miondrika amin'ny telefona fa ty izy hita io izy io miondrika izy taty jesy zany ho an'izay mahita ny jesy, de pitsana kely tanora kely tena mafana fo ary tena tsy manaiky anatina situation ohatran'izao mijoro atrany, de ho an'izay mahita an'izany gros bras ve taty jesy vehivavy alefasy hoe faly raha misy sarin'ny taty jesy eo ohatran'izao le lazaina fa gros bras le fariparitana ao anatin' lay faribolana menamena tena marary de ato koa sarin'ny Corto Jean-Claude, io natao hoe Corto Jean-Claude zay amin'ny sary zay mifaritan'izy ireo voapirofo fa nisy gros bras io izy io zany hoe le olona zany ny justifiany le hoe nisy gros bras antony samborana rina Andriamasinoro sy Corto Jean-Claude, de ohatran'izao zany izy ny samborony gros bras Jean-Claude Rakotony Rina Rosé, i coordonnateur Jean-Claude Rakotony Rina Rosé, ohatr' zany ny famaritany zareo an'izy député fetra zany hoe gros bras Jean-Claude Rakotony Rina Rosé no nanakarama gros bras Jean-Claude Rakotony Rina Rosé, zay ngamba metimety kokoa am'le adevitra de tsy mba menatra ve nareo amina resaka fanazavana eo amin'ny lafiny serasera lafin-javatra ohatran'izao mahamenatra ane zany rehefa jerevanao tompona ndraiky ny atokotiky Madagasikara, rehefa jerevanao tanora tiky Madagasikara tovavy kely mijoro ho an'ny tandrazana
ny eo akaiky n'le tompona ndraikitra lazainao fa nisy olona niaraka tamin'ny teo ary ny vonina anankirotana de tononona mihitsy andorony vivasa izy satria zay le pratika 2009 zay le mode opératoire nahazatra n'le fanjakana de verina fa le maniera sy le pratika an'zareo tamin'ny fotoanandro no ataon'ny olona am'izao fotoana zao député fetra marina zay namana faniry ary raha pratika n'ilay fanjakana araky ny teny namana faniry zay le fanjakana mitondra am'izao fotoana zao zany tsy misy afa-mialy reo olona rehetra nytononinao teo reo na ministra na solom-bavambahoaka na olo-kafa araky ny teniko teto tamin'ny heriny nanao hoe izay ne ka mahalala tsara nareo rehetra misy nefa nisitaka taminareo am'izao fitondram-panjakana misy izao sy ny vovonana misy anareo fa mbola any daolo ny akamaron'ireo olona rehetra ny tsy kombakomba nanonga-panjakana nanimba fananan'olona namon'olona nitaky vola amin'ny tsy ara-dalàna mbola any daolo ianareo rehetrarehetra reo ny akamaronareo ka zaizay ny rebirebe naza le vahoaka ny fitahana fa ny fomba fanaonareo tam'izany 20 sorarivo satria tsy 7 sorarivo ny natombony namana faniry ny fanongana-panjakana sy ny fanakorotanana fa volana vitsivitsy alohan'ny farantaona 20 sorarivo natomboka zareo tamin'ny fanakanan-dalana teo amin'ny total nala mahitsy natomboka reo teo ny barazy voalohany nataonareo de tao anatin'izany ianareo ny nandroba ny trano sy nanirakolona nandroba nandoro trano natompona ndraikitra tao anivony ny atoko mpitarika ny tiako Madagasikara fa nisy ny fampiresahana natsoko tamin'izay fotoan'izay na nisy any lehibe ampandroba natsoko iaho atsaro fa ifamono eto tsika ao atsaro iaho fa ndao iadihevitra fotsiny fa ifamono eto tsika samy malagasy anisany voakasika izany tsika amin'ny rahalahy rahalahy tsika zao ianao izy anaty lista fa fitorobaina zany ny tenyle namana tamin'izany fa mba tsisy ny korotana dia nampangindiny zany zavatra zany ankehitriny anefa soketainareo amin'ny président ny atoko président Ravalomanana mivady resaka raha Jesosy mamonjy tokony hijanona problème anivony zany fiangonana Jesosy mamonjy zany fa idiran'le rangahy sasatra miainy ity de idiranareo de fanaratsiana anay antorena menamena zay hoe gros bras taizany nisy gros bras te andorony viva teniteny foana le raha mato ministry ny serasera impiranao zay ny teniteny foana mba malala menatra fa reny mpianakaviana toy izao hoe raha olona mba nianatra ihany olona mba manana ny toerany sy ny ajany de manao faneho-kevitra amin'ny rehefarehefa amin'ny tany toy izany no raha mato ministra ianareo ve mietrehatra fa mbola misy olo anaraka anareo am'izao efa tsy misy ho iaho efa ny andro tokony ny mahery ny olona niaraka taminareo efa ny findra nakaty amin'ny fanoherana ary mariny zany zavatra teneniko zany ny andro tokony ny mahery an'ireo lehibe natoko izay nanohana anareo na tonga anao o am'izao fitondrano zao sy nanohana anao fa tamin'ny 7 sorarivo efa nivadika nakaty amin'ny fanoherana anao avokoa inona ny mbola antenainao inona ny mbola antony anaovan'ire ministry ny serasera tsy hoe vijaza akory fa zay le teny naisy faniry teto tamin'ny heriny nanao hoe fa ianareo ve marary sao de mila dokotera ianareo sao de mila fitsabononareo fa efa mivoana tanteraka ange efa mivika ange no ny faneho-kevitra reo re zay indrindra mantsy tena efa mivoana tanteraka amin'izay le hoe etika politika sy etika tokony ananany zany mpitondra izany tokony ananany zany mpanao politika izany fa de mamafylainga fafylainga no ataonareo eto fitaka no ataonareo eto de mameny posy no ataonareo de tsy afaka ianareo am'le fitantanana sahirana avoaka malagasy de inona no ataonareo lasa ndray président Ravalomanana mivady izay tsotsotra tsara any atokantranony any manao ny asan'ny fanoherana mampivory anaindry andray mety mba milalao ny zavikelina ndray fa mbola mandinika foana koa ny afahana mampandrosy ty fireneny ty zay aoko fantatrareo mbola tsy retirety izy ara-politika ka io le atahorany reto olony reto tsy mbola tonga amin'ny fotoana fisotronronono izy mbola ilain'ty fireneny ty izy amin'ny président Ravalomanana zany zay de ilazainay aminareo ary raha misy ny fanasoketana fanaratsiana mbola ataonareo de zay ijoro araky le teniko te samy misorandreny menaka ty fa tsy tokony hiteny an'izany eto anivon'ity plateau ty samy misorandreny menaka teto fa samy mpanao politika tokony any toeran-kafa ny adihevitra no atao fa tsy miditra am'izany zavatra ambany be toy izany toy ny ataony le solom-bambahoaka sy lay ministry ny serasera zay efa nanala baraka tena tamin'ny zavatra maro malala zavatra be dehibe momba anao zay raha matora latina fa mbola ho avy ko ny fotoana mamety azy fa amin'ny heriny am'izay tsika satria efa ny fotoana efa mandeha namana faniry mety tsy alefa tsika androany tsony la izy
fa manana izahay oronam-peo ho atsika reo olona ny tany sainay teo a izay fanasoketana porofony zay le tao hoe fankalana manokana incitation à la haine anay fanjakana ataoko tsy lany ty oaoa ahita ianareo amin'ny heriny aloha rehefa miverina amin'ny heriny namana faniry fa omanitsika satria mbola somary sahirantsika amin'ny rahalahy tamin'ny maraina marobe ny zavatra mbola ny karakarainay amin'ny rahalahy ny zavatra mbola mifandina sy ny angom-baovao-mbola nataonay a ka dia tsy vonony zany ho an'ny androany fa dia veriko any aminao ny fitenena namana faniry hoe aoka re ty ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy mifandimby ny toerana ifandimbiasana matoa manao politika averiko eto foany zay zao no nampianarin'ny président raha valoananay matoa manao politika dia mitady toerana ny toerana tadiavina tsy amin'ny alala amin'ny fanonganam-panjakana fa amin'ny alala ny fifidianana irery ihany efa niomana amin'izany ny tiako madagasikara ny rahantsika nahita nireo dynamisation natao fa izao kosa ny fananana toerana tsy natao ampizarazara ny vahoaka toy ny natao ny mpanjanaka fa iny hoe zarazarao anjakana na hoe divisé pour régner zay ny ataon'ireo olon'ireo am'izao fotoana zao sy nganiko tena ny atoko TGV ny tena tompon'izay zavatra zay am'izao fotoana zao sahako ny milaza an'izany satria iarahantsika mahita ny tompona andraikitra anatin'izany atoko zany na mety misy ny mba samy manao hoe olombelona ihany samy mba manao zavatra tsy mety ane ranay mba mety mibilisatra kely fa na ndray tsy mibilisatra tsony fa tsaitsika fomba hiteny anazy ka dia marary reo olon'ireo mila fitsabony reo tsika vahoaka malagasy mahita zay namana faniry averiko aminao ny fitenenana aloha dia alohan'ny tena hoe anakatonantsika angamba ny misy trangan-javatra manko no mahaliny zany zay hitatsika nanerana ny réseaux sociaux zany de nahazona ny vaovao hoe nisy fietsehana nataon'ny vahoaka ny tosy omaly de zay fietsehana nataon'ny vahoaka ny tosy maly zay dia fahasorenana vokatry ny hoe fahatapahan-jiro lavareny fa tsy hoe matetika samy hafa mihitsy zay teneniko zay fahatapahan-jiro lavareny sy fahatapahan-drano de nietsika ny vahoaka ny tosy ny amin'ny hoe teny efa mba tsirarina leo de lestage tsy makasitraka ny fomba fitantanana an'izay hoe fahazona herinaritra tsara zay satria tokoa mivoaka atao anatin'ny adevitra zay rentsika de hoe rehefa aka an'izay facture zay ny eo anivon'ny orinasa jirama de tena tsy mandefitra mihitsiny fa kosa ho amin'ny famerenana sy ny fahazona amin'ilay tena hoe zo azo jiro azo rano dia tena sahirana ny vahoaka malagasy de nisy zavatra naseho amin'ny vahoaka ny tosy zany omaly ny amin'ny hoe tsy fanekena amin'ilay fomba fitantanana ny jiro sy rano satria be loatra le izy ary misy orinasa madinika zay mampiasa herinaratra tahaka ny hoe ina moa zany resantsika zany de reo mpanao volo manao soudure reo mpanao sakafo mpanao gâteau maro be reo orinasa madinika zany de pitefetra mampiasa herinaratra ary mahatsiaro perta ary sam'ireo mpivarotra kely resaka poissonnerie zany mpivarotrondro zay mietrehitra fa sarotra amin'ny fiainana karaha ohatra ka tsy miodina ny asany de misy fahampitehany zany ao anatin'ilay vonoy aloha io feo io fa le de misy fahampitehana ny fidirany vola miditra ao anatin'ny fiainam-pianakaviana iray zany de nisy zavatra naseho ny vahoaka ny tosy omaly ka lay zavatra titsika resana anatin'izay de hoe lay fitoaram-bahoaka ane lay fahatezeram-bahoaka lay tsy fanekena de miseho amin'ny andro maro le izy zay tsy fakatoavana ny zava-misy satria na tiana na tsy tiana misy andraiky mpanjakana marobe ao ambadiky ny raha-jirama sy ny fahampitehany jirama efa nitondrantsika fanazavana fa nanana ambombava ny jirama 24 excédent efa nambarantsika marobe tamin'ny fanazavantsika fa niarina ny jirama ary nieritreritra ny andrakotra ny fahazon'ny malagasy rano fisotro madio sy azon'ny malagasy jiro ara-dalàna ary amin'ny vidy mirary tsy mivarotra faty antoka 20 efa trato zany tanjony zany fa taty aoriana rehefa nitranga lay tranga taty amin'ny 20 de fatatsika ny zava-misy potika tanteraka ny orinasa jirama tsy hoe tsy manao ny asa mpiasa manao ny asa mpiasa fa eo amin'ny lafiny fitantanana amin'ireo tompona andraikitra samihafa sy ny avy aty ministera sy ny tompona andraiky mpanjakana zay manetraka amin'ny fanendrena an'ireo anivonay orinasa sy ny ato anatin'le departemanta dia tsy manana vahaolana ntsony amin'izao fotoana zao fa miodikodina ary efa nresantsika teto zany omaly miala ao anatin'ny adevitry ny fahavaratra be loatra ny rano de misy fako manetsina an'le turbine
any am'le resaka hydraolika indray zany resako zany. Rehefa tsy zay ndray ka maina ny tany de tsy ampy ny rano. Rehefa tsy zay ndray tonga ny ririnina be loatra ny rivotra ka manimba fitaovana. Fa rehefa tsy zay, zany hoe tsy maina ny tany, tsy avy ny orana, tsy ririnina ny andro, tsisy rivotra dia main fusible fefaraneny be. Ho le ministra ny resaka omaly hoe misy fitaovana efaraneny be tsy maharaka amin'le zavatra tadiavina ntsony am'izao fotoana zao, satria tsy maintsy namono afo tao anatin'ny fandarina lazaony marina le tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny angovo miresaka ny Rajarama. Ary tamin'ny roa latsakafefany de efa tafaverina ny jiro, satria nanaitra ny fihetsehana nivoaka ny Itosy-ny letry ny États-Unis zany. Tamin'ny roa latsakafefany no verina, satria nanomboka maraina nisy fihetsehana bandalana nandoro pneu teny Itosy. Ny antsoantso ny hoe leo an'le délestage ny Jirama. Saika le fanafohizanteny iray voateniko fa mialatsy indrindra. Ato anaty saiko zay fa tsy voatony mivavaka eo fa aza matahotra tsika. De lasa tonga hatraminy hoe nisy nanapaka indray ny pilôna, de miala am'izay indray nisy nanapaka indray ny fil, de miala am'izay indray eny surcharge dia maty mipoka ny rehitra ny tany andekaleka. Miala am'izay indray nisy andrinjiro ny enjera, miala am'izay indray de nisy fitaovana tsy maharaka tsony fa tokony hosoloana. Zany ny excuse be da be ao anatin'ny Jirama manarina, satria zay moa zany le ry amin'ny antetiny le rehefa mizara an'le vaovao zany ny pazin'ny Jirama de hoe Jirama manarina, fa tsy Jirama manarina ny hita fa Jirama mienjera, Jirama sahirana. De miseho amin'ny endriny etrindreny renene le tsy fahazakana ara-tsosialy ny zava-misy de miseho amin'ny endriny maro lo izy. De ohatran'izao hitantsika zao ihany koa le miseho amin'ny endriny tsy fahazakana ny zava-misy, satria midika efa fanapotehana an'le vahoaka sy raharam-bahoaka sy ny nanasam-bahoaka. De ity sary tany amin'ny CRN Secrène mialatsy indrindra tany Antsirana ity de manam-porofo amintsika koa fa tsy zaka mivahoaka ny zava-misy. De rariny ve misy orinasa-panjakana eo tsy mideklarena fahita, orinasa-panjakana tsy mikatona fa tsy nandray karama sy fanjava sy volana ny mpiasa ao anatin'izany Secrène zany. De voatery manao téléthon, manao ka mangataka amin'ny vahoaka na tsy rana na tsy paipaika de mandoalika mihitsy manao fanambarana hoe tsy mihinan-kanina zay, sahirana zay, tsy manana hofatrano zay, tsy afaka mampiana-janaka zay, de mba mangataka zay raha afaka manampy anay na ry vahoaka satria tsy manana hitaraina na ntsony zay. Zany ny zava-misy eto Madagasikara. Ny resaka orinasa samihafa zay tsy andoavana karama, ny resaka olona manao ny asa samihafa, hitantsika io mpiasa ny Secrène mandoalika ny mpiasa satria tsy nandray karama na sy vola, de mangataka mihitsy amin'ny vahoaka na tsy ranana hoe tsy paipaika tompoko. De mifakaizakay iny am'le olona marary zay mitady vonjyaina amin'ny Facebook rehetrarehetra ka hoe misy fanafody tadiavina ohatran'izao, de mba mangataka amintsika mba andefaso am-vola ho an'izay manina na Airtel Money na Orange Money. Na misy olona hodidina maika be na miditra hôpitaly ka misy fanafody tena lafo vidy tsy zakan'le fianakaviana, de mifakaiza am'izany le mpiasa ny Secrène am'izao fotoana izao. Mitondra vata androtsahana vola, ny antony tsotra tsy manana vola hinanan-kanina, tsy mahefa hofatrano, tsy mahefa saram-pianaran'ny mpianatra sy saram-pidirana. De mahafaly amin'ny fitondram-panjakana ve mijery an'izany? De rehefa mahita an'izany tsika de pitefetra dio tsika hoe ohatran'ny plaisiran'le État mihitsiny mahita fitokonana, fitarainana, grevy etseroa. De avy eo mody mitondra vahaolana le fitondram-panjakana. De triny hoe lasa fahafinaretana le izy. De le vahoaka koa, le syndicat, le association, le orinasa lasa mitoetra ao anatin'izay cadre zay de tafiditra ao anatin'ny mpieziny le fanjakana. Hoe zay tsy mitabataba zany miseho amin'ny endriny maro de tsy misy famaliana avy any anivon'ny mpitondra fanjakana. Mamaly izy ny amin'ny hoe dahoara fahalony karamanareo. De triny hoe mesy mitondra miracle le fitondram-panjakana, nefa zavatra takila ao anatin'ny adevitra normal zany rehetra zany ary misy fahatarana.
de io zava-misy am'izao fotoana zao raha ratsy-olika indray miteny ny ao mas office malgache des hydrocarbures fa ampy tsara ny fanampiana ampy tsara ny approvisionnement ny stock ny tontolon'ny solika ny fitsinjarana mbola misy ho avy amin'ny 20 volana aogostra raha ny fanambarana ny anivon'ny oimas mazava tsara io de fantaniana mipetraka fa maninona ara no tsy ahitana solika gasoil eny anivona station d'essence maromaro vitsivitsy ary hatramin'ny alina misy filaharam-be io maraina io mbola misy station d'essence vitsivitsy tsy nahitana an'izany ataoko vitsivitsy aloha le izy fa efa goavam-be zany hoe tsisy le izy ke de hoe afa ny adevitra raha ohatra hoe livraison tsy misy fa na le livraison raha tsy hitanao hoe fanaraka am'le fahalanina ao anatin'lay tobitsolika de tsy eto Antananarivo fa hitatsika fa any Antsirabe Fianaratsoa zany zava-misy zany de miperaka ny fantaniana milaza ny anivon'ny maso hoe apatsahivona fa misy isan'andro ny fanaterana solika aveny amin'ny toby fitahirizan-tsolika makeny amin'ireo toby fitsinjarana solika noho izany de miverina tsikelikely am'lohan'ny famatsiana misy ara le livraison fa maninona misy le filaharana maninona no tonga ny adevitra ny an'le hoe tsy misy aho andro amin'ny maraina mbola nahazo avao marobe am'izany tsika debitefetra de ho vinavinaina ho tonga manodidina ny 9 aogostra ny samby voalohany mitatitra solika ary any amin'ny farany volana aogostra kosa ny fahatongavany sambo manaraka de izay zany adevitra petratsika zany ary misy mitsy pejy miara-dia am'le fitondrana mametraka fanontaniana milaza ny mas fa ampy ny fitsinjarana misy le solika kanefa filaharam-be etsero ary rehefa mandalo an'le station d'essence sasany tsy hitenitsika fa ny azotsika resahana aloha zany de misy roa am'ireo opérateur na resaka solika reo fijeritsika azy député fetra dia anisany tsy manana an'lay tahirina gasoil de miresaka ny anivon'ny masa hoe ozy tsy milamina any ambady ihany mampametra-panontaniana zavatra marobe de tadiavantsika vaolana zany ka sao izy laza ndray fa ny baikon'ny time mandray ny tobitsolika ny baikon'ny time mandray ny compagnie pétrolière mba tsy hizara solika ho an'ny mpividy solika na andray zany sao tonga any am'la hoe tafajabakization ndray de hiteniteny foana fa ny zava-misy aloha hita am'izao fotoana zao député fetra de misy zavatra mampanabe ny any ateraka zao adevitra momba nyity tontolon'ny solika ity marin'izay faniry satria ny arahana hity zany filaharana tena mitobitsolika zany nanomboka ny hitako zany de nanomboka ny sabotsy ariva lady tontolo andro raha iny aksa iny menavaratra iny de teo amin'ny ialako tsiny fa manonona marika te shell zany manonona tobitsolika anarana tobitsolika anankiray ny tenako teo ihany nisy raha zany alady zany dia araky ny angom-baovao dia mipetraka ny fanontaniana eo amin'ny rehetrarehetra moa zany voakasika zany tsy teny hoe avany amin'izy na avany amin'izy zany vaovao zany fa fanontaniana moa no napetraky ny namana rehetra sy ny vahoaka manao hoe ary saodia zao are saodia zao are mety isy ny tombona ao anatin'izany fa nisan'ny fanontaniana miverimberina de ny hoe tena efa ilay atao hoe vérité de prix ve io miatra am'izao fotoana zao io fa misy tsinona ao ambadiky zay ny resahako teto ihany ko zay tamin'ny heriny fa ampafantarina nareo zay tsy naharaka an'izay resaka efa natao teto zay de ny hoe mbola misy ane ny subvention na ny fanampiana ara-bolaka atao ny fanjakana am'ireo compagnie atsolika ireo orinasa atsolika ireo midika izay zany fa voavaly ny fanontaniana teo aloha manao hoe vérité de prix mbola tsia zany ny valiny matoa misy subvention mbola omena andreo eo ara petraka indray ny fanontaniana ray mitarika fanontaniana ray manao hoe ary sao di ara tsy narotsiky ny fanjakana satria fa nafeniny aloha zay izy matsy moa mbola misisika mbola mandainga mbola mamitaka sady miinsiste izy no misisika de mahatonga ny namana fanilana hoe mbola miinsisika mandeha makany amin'ny lalana efa hita fa tsy mahomby zay le kinafinafin'zay zay le laingalaingy zay dia ao anatin'izay kinafinafin'zay misy an'le hoe
matoa zany mbola misy subvention na fanampianarabola omena ny kompania tsolika dia mbola tsy lay vidiny tena izy io raha izay nefa nanina ny tsy nambara faharoa tokony fatabahoaka fantatry ny vahoaka malagasy na varavaratsy ny hita tao anaty tantaratra tao anatin'ny lalàna amin'ny fenitetim-bolana sy mpanitsina izany zavatra any raha misy ao dia avoay raha mato minisitra sy nareo tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola ministera ny angovo sy ny sisa zay voakasika izany hoe ohatrinina indray izany dia nanomboka oviana izany fanampiana izany na subvention dia ny manaraka ihany ko mifanontaniana mipetraka dia mandeha ihany ny araky ny teniko ny resaka eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe ohatra mety misy olana ave am'ireo le mpitatitra satria misy moa le mpitatitra atao hoe spécialisé am'izany hoe fitateran-tsolika izany dia reny le manana siterina ireny ka anjaranareo no mamaly azy satria fanontaniana petraky ny vahoaka solombavam-bahoaka ty mametraka fanontaniana aminareo ty hoe mariny ve zany sa tsy marina zay tsy afaka niteny marina na tsy marina fa fanontaniana napetraka ny vahoaka taminay dia ampitainay any aminareo tompona andraikitra tsy manana olana ve anareo am'ireo le fikambanana izay mitatitra solika ataoko hoe mpitatitra spécialisé reo le manana siterina zany sao de misy olana ao amina resaka sarana fitaterana tsy fantatra itsony lazao zay marina efa voavalina manao faniry teo moa satria ny fanambaran'eo masa iny lazaina teo iny engane mba ho marina hoe am fasivy my volana aogostra tonga andray ny sambo manaraka dia farany volana aogostra ny sambo mitatitra solika aorinan'izay zany rehetrarehetra zany fanontaniana mipetraka ny jiramamo de efa raha mahita io ny lavaka be ao anatiny ao noho ny antony tsy faiza mitatana averiko eto fa tamin'ny 7 iaho tamin'ny heriny ihany dia mbola excédentaire raha ny vokatra ny résultat mbola miabo zany ny résultat navoaka nyzany orinasa jirama zany satria teo amin'ny 300 milliards tanoany ny volany vataniny reto mpanonga-panjakany reto tamin'izany fotoana vao ny taona anankiray taoriana 14 dia efa déficitairana 80 milliards ariary mahery na 400 milliards ny compteana fitantaram-bola tao anivony zany jirama teo ny nanomboka ny totongana tsy nitsahatra nidy nandavaka tonga hatramin'ny 500 milliards ary nahatonga ny reny hoe subvention 500 milliards ariary 2500 milliards zany ry vahoaka fanampiana omena ny jirama satria tsy mandeha am'izay loany le izy zany moa eo ihany fa dia velany antony anankiray koa ty iverenako ny resaka hoe sao de mba izay re ry vahoaka sy ry mpitondra fanjakana ry ministry angovo zay ministra voakasika zany inona moa le izy teo hoe sao dia misy zavatra tiana afenina ndray ao ohatra ny efa leo mantsony lay kompania tsolika ny am'ty réquisition na fanagiazana fanapara-pahefana ataonareo ianareo ny tsy mahay mitatana ianareo ny tsy mandomy volan'olona ianareo ny tsy nampiasa n'le SPM manlazaina fa asa mona iomina nisy orinasa natsanganareo hafa hoe rafitra anankiray izay hoe amora ny vidinetana izay tsy hainareo le mitantana satria tsy anjara ny fanjakana no manangana orinasa zay tsara ho fantatry ny ankizy tsara ho fantatry ny vahoaka fa amin'ny toe-karena malalaka isin'ny fifaninanana amariny manara-maso ny fanjakana tsy anjara ny fanjakana ny manangana orinasa izy no miantso ny mpandrarany mpampiasa vola manatsara ny tontolo ny iarovana n'zany fampiasam-bola sy ny reny vola zay oentiny reny olona ireny miaro izany zay ny anjarany de manamora de manara-maso izy zay zany hoe mba isy fifaninanana araka ny tokony izy fa sao de misy ny manana tombony kokoa misy ny ohatrohatra zay fa zay mila fantatry le vahoaka natsangana le SPM i mbola korotana ihany ko zay hoa zay kity ny tananareo tsy misy mandeha am'zay loaniny zay zavatra idiranareo mikorotana ambony ambany hatramin'ny fiangonana zay le teniko teo miverina am'le fanontaniana tena hoe resaka nataoko teo aloha teo de hoe inona am'ireo zavatra reo marina inona ny diso ry mpitondra fa mbala zao an'le vahoaka hoe zao le tena zava-misy mba tsy ho tonga tony tany Sri Lanka ny any Guinée any amina firenena maro izay efa hoe tadidia tsara fa nampiongana azy zay nge mbola mba manome torohevitra anareo ihany zay tsy mitsikera fotsiny fa manome torohevitra hoe zao ny olana zao ny olana ny fokotany ataony ty solom-bavambahoaka ty aloha irosona ny fifidianana sefo sy lefitry ny fokotany zao ndray ny olana zao ny olana ny solika mba valio aloha reto fanontaniany vahoaka reto ireny le fanontaniana napetraka teo hoe zao marina ve de valio izahy de miresaka itsika
zay nge olona ny fampiresahany na mpifanohatra ary tsika ara-politika mety tsy manana fomba fijery atao mitovitovy tsika samy hafa atsy misy avaratra mihitsy le fomba fijerytsika sy le fomba fanaotsika ka de zay namana faniry a aoka isika tsy anaiky ho zarazarainy ny politika aoka itsika tsy anaiky itsony izay le hoe teniny sy politika ny mpanjanaka tamin'izany fotoanany hoe zarazarao anjakana izay mitady isy amerina am'izao fotoana zao a tamin'ny alalan'reny tranga efa nitany sainay teo aloha toereny a na tany anivon'ny fiarahamonina na hoe indrindra mandritry ny fifidianana indrindrandrindra any amina toerana fiangonana indrindrandrindra satria zay ny fomba nampizarazaran'ny mpanjanaka atsika de io mbola toy zany sasany io tsy azo ekeny zany maraisy andraikitra nareo tompony raiky mpanjakana na olombo tendry na olombo fidy fa manara-maso koa iza io amin'ny masolom-bambaoka anay hoy ateo aoka tsy hitanily nareo a indrindra mahakasika ny raha jesosy mamonjy io a fa manaraka akaiky an'io izay ary aitsio ivereno raha sanatry nisy fanapaha-kevitra diso a dia mba isiny mifitony eto amin'ny firena fa mifahasarana ary tya ny vidim-piainana efa miazakazaka zay tsy izy ny fiakarany a nefa ny vola miditra tsy maharaka an'izay a ny resaka hiditra zao a ao anatin'ny resaka fanoratana sy fandoavana ny droany vahoaka malagasy ny ray aman-dreny am'izao fotoana zao zany mbola ifampitadiavana zany fitsabona ny tena zany raha sanatry misy tsy fahasalamana tena efa manahirana an'le vahoaka ka dia zay a ambava homana ampomy eritreritra faranako ny anjara fitenenako namana fa somary lavalava izay a ary efa dila ihany koa ny fotoana mahazatra atsika hamaranana n'zao fandaran'zao ka dia ao anatin'izay ny irariana soa atsika rehetrarehetra vahoaka malagasy indrindra isika mpanaraka ny fandarana miara-manonja ary manentana atsika ihany a hosahijoro ilaza ny zavatra tsy mety fa nitandotsika rehetra ane de tokana ihany fampandrosoana ny firenena mbanana noaviny mamirapiratra ny taranaka sy lay firenena fa tsy hoe akory hoe ny olona vitsivitsy zay mitondra ihany a no tena bolangina manana ny ampy a tsy azo ekena ny zavatra toy izany ka dia zay no metrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa ndray a tompo lasy tompo vavy anaovako veloma ihany koa ny teknisianina saorana dolona ndray anjara amin'ny fanatotsana nafahana napita izao fandarana zao a ho atsika rehetra na nivela Madagasikara na ny eto toerana ka dia mirary soa tompoko veloma mandra-piresaka indray amarana antsika am'izay adevitra netiny député fetra zay de hoe mila fantatra zany ny structure des prix zany na le firafitry ny vidin'reo fitsinjarana am'tya prix ana carburant vaovao ity zany satria zany dia azotsika toky sy antoka tsara ny amin'ny hoe misy mahafaly na misy tsy mahafaly am'reo a tompona andraikitra samy hafa zay voakasika ve zany satria ao anatin'zany structure de prix zany a dia ny prix de référence frontière na ny PRF zany ao anatin'zany a lay ndresahany député fetra teo dia ny transport sy ny stockage manahoana mikasika an'zany ara-dalàna tsara ve satria rehefa tonga iny dia tsy maintsy mbola mandalo iny any Tomasina de rehefa aveo iny taterina de tsy njaraina am'reo logistique pétrolière misy ny eto Larpi misy ny Ansonerana ary rehefa aveo de misy ny fitaterana izany eny am'reo tobitsoloka samy hafa manahoana ny am'zany ohatrin'ny zany rehefa mandeha koa ny distribution ahoana ny am'zany ohatrin'ny zany ny taxe sy ny redevance ny alainy ny fanjakana zay misy redevance sy taxe maromaro ny lalana ny karaza maro ny tontolo iainana ohatrinona ny am'zany ary mikasika indrindra ny ajustement prix à la pompe sy ny farany resantsika de hoe ny prix à la pompe de misy fikajina zany am'izay ajustement na prix à la pompe zay sy ny prix à la pompe miainga fototra zany makany am'lay prix de référence frontière satria mizara roa mifatongavany sulketo Madagasikara ny vidiny en dollar zay fob sy ny vidiny en ariary fa rehefa mandeha le structure des prix am'izay de misy fitsinjarana marobe iny ka efa milamina tsara ve le structure des prix ilainy vahoaka ny mahafantatra an'izany fa mba tsy ho fanina anao tanina de hevitra fotsiny le vahoaka malagasy misy tsy misy maharaka tsara ataovy tolony isan'andro ny fividianareo tsoloka aza matahotra anareo misy nefa rehefa mandeha eny anivon'ny station d'essence samy hafa eny de tsy mahita solika ianao tsy mahita gasoil ianao zany fanontaniana napetratsika anatin'izao fandarana izao mamarana isika isaoransika rehetra zay nanaraka izany fandarana zany nanomboka tamin'ny sivora sasany maraina misaotra ny tonton mota rakotondrina motarson alleluia irina rabe mananjara ny namatsika teknisiana MBS radio mata koko
ho atsika any Toliara any efa mandeha tsara ny fandarantsika. Ay de kokoa fahobe ny ekipa ao Bongolava ao tonton Jules sy ny ekipa rehetrarehetra marobe ianareo any ny any ambanivohitra rehetrarehetra any de anaovana kopakopatana marobe no mifanena fa rehefa tonga anatin'ny saina lizy rapisy de anaovana kokoa atsika dia ho an'ny namana any amin'ny radio maday ihany koa manome fotoana indray ho an'ny Rapitso Solomaboka sy ady hevitra hafa indray hoentsika to place tompoko avy.